sorona diampeny ny razanabary voangilalao Joséphine, ovelomin'ny lanto ny ravo Oly Fredline, Anjarliva miaraka amin'ny faly Rakoto Sinez ary Jean-Jacques. tovy razana mamonjy no nandray feo, Anjarliva no nanatotosa. Fa manino indray nenio e. Andray kosa ny aterako aminako. Fa maninona ka maninonako? Variana mitazana ny mpivarotra ery epiteria e. Tena marina ve? Ohatran'izany izany anefa ny fahitako aneny teo fa lasa mborona lavitra izany. Efa ela nge antazana nareo avy ery ambany ery e. Inona no mampiasa sainanareo mafy toy io e? Landy manomboka indray ianao a? Ie, manomboka mihitsy satria tsy karotro fa rehefa mieritreritra nareo hoe tsisy pahita dia izao foana. Ary rehefa nareo rery aza angamba no ato fa tsy eo dia tena manongo boly sy miodikodina eraky ny trano mihitsy nareo. Tsisy an'izany rehefa dia aza mirediredy eo Landy. Tena marina e. Neny a, ekeko fa hatramina fahatesan'ny dada efa taona lasa izay dia sahirana isika mianaka. Nefa efa miteny aminao foana fa tsy maintsy tafavoaka amin'izao lalatsarotra izao asika. Aza kivy ianao Neny fa mijoro hatrany a. Manany ianao finoana matokian'Andriamanitra. Nahoana moary Landy ny tsy ho kivy a? Tsy hitanao ve fa lafina midaholo anie izao mifananantsika tsaratsara rehetra tato an-trano e. Tsisy intsony fa fongana. Na miditra hatramin'ny tanindrazana aza tamin'ireny aretina mafinahazo areny taorina nahafatesany rainao. Fantatro tsara izany Neny a. Izao ny teny ty anarany miasako. Ny karama tsy zarizary. Zara raha mahavita fianarana ianao izay arotsaka isan'andro ato. Dia misaoran'Andriamanitra isika ny amin'izany. Misaora azy koa fizaharery ny zanakao fa tsy nisy maromaro. Ary mbola misaora azy fa tsy nanofa-trano isika mianaka fa mbola nanana n'ity hevitra roa ity isitrihana. Tsy taneny ve hoe mbola fanambinan'Andriamanitra daholo izany rehetra izany e. Indray mahametsy ny azy Landy a. Maninona ny nalainy Robert? Izay no anjarany Neny a. Tsisy olombelona maty tsy amin'ny androny. Ianao izany angery Landy ohatrany tsy mba malahelo andrainao mihitsy e. Dia tsy mba mahatsapa fahabangana sy fahoriana ve ianao amin'izao tsy mahay ho azy izao e. Ianao ilay zanany vavitokana tena nametra amin'ny fitiavana. Tsapako tena tsapako tokoa izany Neny fa anao inona ary sika e. Entiny miakandrefam-baravarana rehetra ny fahafatesany. Ny an'ny sasany aza zanaka silaky ny aina ny matiko. Dia izay manana ny maty rehetra ve izany dia hanome tsiny an'Andriamanitra daholo. Ka ny alo ny hitako e. Sady jerengita ianao e. Maninona? Tsy mba ohatran'izay tovavy rehetra mitovy aminao. Hita hoe mahantra na fomba fitafy ninona e. Marary mihitsy neka mampitahanao amin'ny Rachel sisy miotsoko. Neny a. Fa hifaninana amin'izany ve no ataontsika e. Zaza tsy sarotoniko. Fa rehefa madio fotsiny sy mendrika amin'ny fitafiana anaovako te izay. Namako rehetra angery Neny tia ahy amin'izao poziko izao e. Fa raha Rachel sy Romiotsoa ny faninananao a. Olona panefoefo be daholo ange ny ray aman-dreny reny. Tsy mahasakana anay rehetra tsy ho mpinamina be anefa izany. Ka ohatrany dia efa latsa-danja be reny ianao eo anatrehany. Ianao mieritreritra an'izany Neny fa tsy izy a. Aminay a tsy misy saran'izany fa tena finanamana be amin'ny fotsotra. Jerena ny sakafonao anao ato an-trano azako. Tsy hitako hoe tena hafa ny taloha. Tena esan'ny sainao daholo koa io rehetrarehetra io ka ary za mihitsy no hitako fa mampahianao. Neny a, tsy nijovy ireny fahasalamanao fa hitombo ange ny fahasahiranantsika e. Zay vao tena 4 ngamba. Raha izay ihany na ny teneninao, sitrako sy teliko ary ankafiziko ireny ron-dravy manga sy patsa na ovy voaendy loafantsika matetika ato ireny e. Aza be eritreritra ho ahy ianao. Tsy hitanao hoe mba ngezangeza mahazo aina ihany ve izany izao no mitsoa e. Eny e, fa le fiainantsika mihitsy Neny a. Amin'ny herintaona analabaka sady feno 20 taona no ianao no ilofosako amin'ny fianarako toy izao. Tsy ho verimaina ny herim-ponao sady tsy nijovako no avintsika indrindra koa. Raha zaza tsy nisy saina angamba raha hoe naditra satria efa zatra ny anta fa tsy hoe tsy otsony dada. Dia ianao ny jereko e. Misaotranao aloha ahy e. Be dia be ange ny ankizy manio ampianarana eo Neny e.
Mihinana écolage sy mivanga-bao fotsiny nataony. Marina aloha izany e. Ka toko mbadiny ihany eny ihany izany ezaka ataoko izany noho ny fitiavako aneny sy mba hoe atafitatsikako. Izay efa andeha hianatra lesona aloha e. Andao ary, za koa andeha handretra fa efa rivo ty ny androko. Dia izany letsy ny resaka lany tampoka anko tana ampianarana malahelo andreniny izy. Ka hitanao tampoka be tamin'ny nen'ny landiny nahafatesany levadiny. Tsy hitanao ohatran'ny hoe tsy ao mihitsy izy tamintsika namangy azy tamin'ny fahoriana iny. Hitako mihitsy tokoa aloha e. Ohatran'ny olona tsy tonga saina izany. Ka na isika izao kosa raha ny teo amin'ny toeraniko. Narary 3 andro dia maty nefa efa vola be ny lanina mety fanafody tsy lapozana akory. Tena natsiaro sambatra koa izy teo atokantranony. Tsy dia nieritreritra ninninina. Hany ka ohatran'ny tampoka be tamin'ny zavatra nitaona taminy ka ila tsy ho zakaniko. Tena toa tsy fahasahiranana izy ankehitriny. Ohatran'ny te hanampy azy ary Adrien. Amin'ny fomba ahoana nefa? Tsy haiko fa mbola eritreretiko. Eny azo atonga izany saingy tsy maintsy miandry ny papa ho tonga avy any Kanada tsika aloha vao afaka manao zavatra be. Mbola afaka iray vola ny papa vao tonga. Rehefa vita ny passation vao afaka mitantana ny orinasa ao mafika dia libra tsara amin'izay fotoana izay e. Na zany aza nefa anao izay vitako aloha e. Miody sao dia tsy mety ankizy ao ataondry izao Maninona kia? Fa mpinamana velosika sa tsy mpinamana? Mpinamana fa tsy afaka andray vola be toy izao na dia izany azako. 2 alina ve dia vola be? Lany ataoko gote herinandro fotsiny ange izay. Nefa mety ilaindry. Dia inandray ary ny vola raisindry? Aza matahotra indry fa mbola manana e. Misaotra rakia. Rehefa tonga papanay mbola nao zavatra bebe koa noho izany izay sy Adrien. Mampalahelo aky indrika. Le fotoan-tsarotra aloha ny tsonjovaka n'ity volo ity e. Ohatra hoe aretina tampoka na le tena tsisy mihitsy iny ao an-trano. Izay indrindra mantsy. Misaotra kiva zava-dehibe izao ataondry amiko izao ary tsy ho atonoko Tena mahafoy indry. Landy raha mbola misy aky ny azoko mena dia omeko ny vodako ny namako toy izao. Aza manana eritreritra indri fa sarobidy noho ny vola ny finamanantsika. Tena mananamana tokoa kiza mananareo Zay fa tonga eto amin'ny sapanantsika. Mandra-piona dia rapitso ndraiky Miveloma kia. Ary misy miklaksona antsika io anaty 4x4 fotsifotsy io. Oay, Rachel. Tena Rachel, manahoana kindry? Manahoana roro? Fa tonga viana. Voankeo mihitsy. Ndray, dia inona ky vaovao? Tsisy, izao tonga mitsenana roro aty ampianaran'izao fa malahelo be anareo. Meka aloha Iodina kely aloha tsika, tsisy olana. Iodina? Andeha akany amin'ny resto sa maika hody ve? Tsy dia maika aloha Arlandy? Tsy manina raha tsy ela loatra ka. Tsy elo tsika ka mba hiaraka nala hetaheta kely fotsiny. Eto akaiky any ange. Tonga tsika fa ndao ary. Mandrosoa. Olona fantatro ny tompon'ity restaurant ity fa aza misalasala Rachel. Nahoana Ty paoziny roa mitondra klasera avy nianatra. Dia maninona ary mioty Ndao, riana ny rino latabatra tsara fa aleotsika eno no hipetraka. Ka mahazo toerana ary. Andraso aloha ataoko ny commande dia sady miresaka tsika Reo ary,
io ny jus dia ataovy ny sakafo sady miresaka a. Rachel, atao inona daholo reto sakafo be ny komandinao reto? Dia ho lany ve reto? Izay sisa tsy lany eo re azo entina mody. Ny hitondrana azy eo misy fa tsy asiantsika probleminy izany. Ao mataovy. Ndry ity dia tena tsy miova mihitsy a. Ka inona aloha ny vaovao ohatran'izay ela tsy niona an'izay? Tsy sakia ny fanomanana baka amin'ny heritaona. Mandeha tsara ny fianarana? Ie, mandeha tsara ka. Fa ndry ity aloha izao avy aiza e? Avy any Mahajanga sa avy any Tamatavy? Avy any Ambatondrazaka vao mandeha midina ho any Tamatavy indray rehefa afaka herinandro. Sahady ve? Ie. Fa nahoana vetivety toy izany? Tena mbola rotoroto be aloha izao ny asa e. Afaka ray volana any ho any vao tena malalaka tsara dia miverina mody eto tanàndray ve? Dia afaka mandeha mitsangatsangana foana indray tsika a? Ie, mitsangatsangana na mandeha any ambanivohitra ohatran'ireny fanaontsika teo aloha ireny fa tsy olana mihitsy izany. Nareo koa tsy mety efa vakansa amin'izany? Ie, izay zao efa nieritreritra hoe efa vita amin'ny mariazan'ireo sy Tevy matondry ela be tany. Finina indray? Nanao mariazy kosa ve reto za dia tsy mba nampilaza nareo namako a. Lalina indray izany? Iza mahita mbola amin'ny herintaona izany. Sao dia efa miomany nareo a? Fa aiza aloha sy Tevy niaraka andry ao? Any anosy Belleville any izy efa ho 3 volana izay. Ay ve? Landy, fa misy olana angaha? Totra ny malomalo kendrika indry? Tsisy ka. Salama tsara mamanareo? Ie, efa salama izy izao. Misy cadeau nentiko ho azy eo dia ho anareo roa koa e. Dia ho an'i Adrien. Indray misaotra kia. Misaotra kia. Tsy saorany. Mbola ao amin'ny société ihany Adrien? Ie, ao amin'ny Angélis. Manaramaso ao izy aloha mandrapatonga amin'ny papanay avy any Canada aloha. Rehefa avy eo tsy haindray mety hitantana ny Omafit izy. Vitany tsara kosa zanako. Tsy efa 25 ans izao Adrien. Zokiko herintaona mantsy izy. 25 ans mihitsy izy afaka 2 volana. Efa tafaverina eto amin'ny aniverserany ka. Mety izay sy Tevy mihitsy aza angamba no tonga. Miandry anareo izay. Tiary le cadeau an'Landy. Misaotra kia. Tia entoan'ny neninareo dia reto ny anareo dary miody a. Misaotra Rachel. Tsy isy fisaorana ho afa amin'ny fiverenako rehefa le afaka ray volana izany. Amin'izay manomana zavatra be dia be. Dia misy zavatra kely homaniko antsika koa e. Ndahoana nareo rovay aloha aterina ody amin'izay e. Malahelo alandy dia mampahery ihany efa hitako miafy ihany iziko. Izy loza zahendra sady mahay e. Afaka baka nefa izy vao andeha hitady asa. Mbola misy herintaona mahery izany. Tsy maintsy hitady vaholana amin'izao mahazo anay izao fa tsy lasa raha izao foana ny iainana lava eto ka andraso aloha heritreritra tsara. Allô? Manahoana Rachel? Miotso ihany ty. Ay ve mioty. Manahoana re? Inona kely vaovao? Adinonay sy Landy hoany ny teny andry tamin'ny tsika ilay niaraka iny. Manomana galay evangelika ny tanora fiangonana amin'ny sabotsy izao. Ay ve? Aiza? Any Tamena ao amin'ny CCSK. Ka ahoana? Afaka indry? Nitolakandro ve? Ie, amin'ny 2 sasany-kahatra amin'ny 4 sasany. Omena invitation. Okey are. Atero aty rehefa afaka indry. Rapitso hariva ihany ka. Ao indry? Tsy maninona, ato foana rapitso ka. Izay aloha fa mandra-peo anary. Mandra-peo no mioty soa. Odio. Dray, ary misy mandondono izany a. Izy ary izany. Ody Rasendra. Fa izy izany. Oay, atora izay. Ie, za ihany e.
Ary ohatrany tsy fantatrareo ndraiky ty za ty e. Ka tena saika tsy tadidiko mihitsy mariny. Manahoana aloha e? Manahoana ho a? Tsara fa misaotrako. Tsara zany. Tena mbarina raha tsy niova be nareo a. Ohatra lasa vazaha be sady jerety izy miaingo fatratra eriko. Izany ve. Ka eno ara zay. Fa oviana aloha niakatra avy any an-tanàny. Voandroany mihitsy ka anina raina be mihitsy any niala tany. Ay, ka niatsena ve sa? Nakavidy kisoa teny Tositeny a dia niatseny. Misy client anay matseny. Fanganareo zao miompy? Ie, manao concession zahay. Mampoly sy miompy any an-tanàna any e. Ay ve. Mba nahita franc kely nampiasaina dia mihetsika e. Sambatra kinareo zany tafitako. Zany hoe tafita e. Mbola vao eo ihany zao. Mbola vao atsasa-dalina re. Fa manahoana aloha zato fahasalamanao e. Tsara ka. Tena henoko mihitsy nareo hoe narary. Fa tena tsy afaka nitsidika mihitsy aho tamin'ireny fotoana ireny e. Azony maty koa anginana bavin-dranay vo e. Isa raha zay? Izy e. Andray. Mamango ny fahoriana zaniko. Fananinona hoe? Narary anga? Maty niteraka izy e. Andriamanitra. Teraka androandro izy dia tapitra ny ainy. Ny zokony izay voateraka izay nefa vao 3 taona sy 5 taona izy mianadahy zokony. Andray, tena mampalahelo zaniko. Raharahako. Fa inona aloha ny tena navo azy e? Tsy fantatra intsony izany da sendra. Ny olona ange mahay zavatra any aminay ihany e. Beny tsy faly sy miha tsara velatsy aminao. Zany ve? Ie. Sady Iliza koa mahay vava loatra ka nataon'ny olona e. Zany anga izy iny moa? Zao izy maty foana tsisy antony. Maty tanora e. Ny ankizy ny mampalahelo ka mboty reny tsy fidy. Fa 4 taona tokoa moa izay maty zay ka? Vao 5 taona e. Raha nandalindalo teny amiko izy aloha taloha naterahany no karakaraiko ihany. Efa haingo tamin'ranay fa efa tsy salama loatra izy tamin'izy nitondra voka zay e. Efa saika teraka tsy toka volana aza hono izy ko. Andray. Fa izy ho tsy nandalo mihitsy e. Za koa sahirana be tsy afaka nakeny amin'ny teniko. De le zaza zany azo fa izy indray no... Ie, le zaza azo, vavikely, fa izy indray no vo. Tonga dia fantara be hoe zavatra hafa no nahazo azy teo am-piterahany. Zany a, tena mampalahelo zany raha zay. Kita tsony e. Fahoriana tsy roa aman-tany. Na ny hitadiavana olona ampinono aza na nahirana ko. Fangatsy ny mena biberon. Ora sendra. Aiza no aiza ny any ambanivohitra be any ampiasan'izany biberon zany e. Afaka ianareo aty e. So ihany ara fa nisy ankalany voateraka 2 volana taloha tao an-tanàna dia ino no novokisana hanina. Tena raharaha koa zany ka. Raharaha ho e. Fa inona aloha vaovao aty aminareo aty e. Nareo zany ange ohatry ny hafahafa e. Sady tena niena be. Sa le narary. Vokatry ny aretiny iny eo ihany fa niaditsena koa mikika. Fa ahoana? Tsy mora ny fiainana raha zay a. Indrindra moa hatramin'izay nahafatesandreo Bergette. Ahoana tokoa moa zany nareo mianaka amin'izao e? I landy aloha mbola mianatra e. Analabaka izy zao amin'ny herintaona dia za koa mba efa miasako. Ay, nareo miasa? Ie. Miasa fa karama tsisy dikany. Zany a. Za raha mahasehaka zavatra lehibehibe mba atao zany. Tsy afenoko anareo fa tena fiafiana. Le zanaka moa dia tena mampalahelo amintsiko. Tokoa ve? Tena marina. Za ty raha mandinika anareo toy ny fiainana any ambanivohitra indray ngamba metimety kokoa raha izaniko. Tsy hoe ny fiainana any ambanivohitra no mety fa zay mahay mikarokaroka sy mahita lalana ihany e. Izay tokoa. Ny any aza ny tena loza rehefa fahavararako. Na aty Antananarivo aza ve nareo rehefa mitady lalana tsy mba hiova kely ny fiarom-piainana. Lalana inona moa kino mba hitako aty a? Nareo zany no mahita ka mba atoroy izay. Ilay izy aloha. Miankina fanapahan-kevitra sy fahavononana tsirairay ihany e. Mety tsy ho azoazo ny sasany koa. Aiza koa misy izany tsy ho azoazo zany raha zavatra mety ahitana fahasoavana raha zay a. Ka miankina amin'ny hevitry ny tsirairay ho ahy io e. Fa ny fahasoavana aloha dia betsaka ary tsy mampino e. Mba lazao re raha zay hoe nona fa tena efa latsaka katerena ane zahay. Marina ane zany e. Eny ary. Olona zay ko ary ilay izy a dia izay eranao avy eo. Tena ny alahelo anareo fa tsisy nizanizana ampirahako ty tsambaratelo ty na iranay vao nadahako aza. Lazao re raha zay efa vonina ihany ahy. Efa mafy loatra n'izy mahazo anay zao ka inona aloha dia ataoko raha vita e.
Zao ary misy olona tena mahay ihany. Olona? Tsy azoko izany. Misy mpimasy tena mahay ihany ho Zany? Nahazoako zao renako zao. Misy toerana natorony feno vato soa sarobidy, berila sy safira le toerana. Marina ve zany raha zay? Rano le izy lakan-drano madio be zay. Any tsy molavitra any, fa mila manao voady ianao de mandatsa raha eo amin'ny toerana de zay vao mipotra reo vato reo de inona ny alatsa-drano izany ka? Ny anay zao omby ray natao petrabola vetivety aloha ny tanimbary ny vidianana azy fa tsy nahafaty antoka. Ny tombo avy telo eny aza ny azo rehefa avy eoko. Zany ve? Eno zay le izy ka asa zay eritreritrao. Ka aiza moa raha zay no ahitako omby Tsy voatery ange, samy manana ny azy io, miakina amin'ny vitana hony. Mety ho akola mena enina na 3 fotsiny aza no takiny aminareo sy toka zany, arakaraka io fa mila miresaka aminy meloha aloha. Misy fantany napetrany eo, ka raha ohatra ka vonona ianao de hoentiko any. Iantoko aloha ny frais. Rehefa mba hatafita ve nareo tsy fantatrareo zay mba hatao sa ahoana? Zany aloha tsy olana fa ty fotoana andehanana koa ty tena lozako. Aza atao hoe loza zany rehefa miresaka any fa fady. Zany ny andehanana any tsy maintsy tsinam-bolana ary tsy mahazo miakatra eny ny talata ny sabotsy. Zay le izy. Ary lady zany mety? Tena mety tsara mihitsy. Reo andro roa reo ihany nge ny fady talata sy sabotsy. De tsy mihinana kisoa aloha rehefa hoeny. De ahoana re zany Asanaoko? Za mantsy tsy mahazo manapaka amin'ny asako Lady any anefa de tsy vavaka ve zany Ora sendra. Rehefa te azo fahasoavana aloha de mamono andro kely. Zavatra tena azo tapahitanana ange zany. Za lazaiko anao fa tena mpivavaka ary de koa natao amin'ny fiangonana nisy anay. Hatram'izay nanao ny didy rehetra sy ny fanompona. Tena tsoriko fa tsy nampiova ny fiainako zany. Mafy adteny ihany. De hitako tokoa aloha reny fiainanao taloha reny Zay mitsy nge magaga am'izao Ka zay tsy hoe maniratira fivavahana Tena mino an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tena ny ranona. Tsotra ny teniko mikarakarana reo tena fa mampalahelo nge zao Tena vao mafy aloha zay mianaka Raha zao misy aretana mafy indray de asa nga zay mahazo anay eto. De eo nareo ndraisina. Fa nareo moa protestanta? Katolika zay ka. Zanao ka raha mpikambana mafana foby amin'ny fikambana tanora ao am-piangonanao ilandoko. Haitoko moa Robert katolika. Katolika mihitsy. Za mantsy nanaraka andrana protestante. Ka hoana ny eritreritrao aleo aloha andinika kely raha zay mandiny tsara raha fa miverina eto amin'ny herin'ny androany. Mbola misy ambina vola vidy kisoa sy mako tsy azo eny taoseny. Eny ary fa ono aiza aloha le toerana le atsika. Lavitra be nga izy zany? Any atsimina ihany mbola atsimina lavidavitra le izy. Fa tonga indray ihany ka raha miala maraina be vao maizimaizina ty nareo de tavaverina. Ka ny anaran'le toerana ngeny antaniko Ambaladoria. Ary raha fanaiky no anaran'le rangapimasy avy any manakarany le lehilahy Manao ianao mon père Augustin? Mademoiselle Rachel, elaela zany Zany ve? Tena banga mihitsy ny toerana ao amin'ny tanororo ny lozanaoko. Aizandray kosa mon père, za ve tsy ao de ho banga ny toerany. Reo zao mihoditsy landy mazoto be ery. Fa rahabaina ianao nafinaritra be le gala. Ka nareo tanora nge nanomana an'iny fa tsy de za loatra tsy anareo ve zao no tokony arabainy tena tonga lafatra ka hitako hoe tena tafita any ampon'ny tsirairay ny afatra Zany ve mon père? Zany mihitsy ka toy izy fa tsara fa zay aloha ilozako nareo mbola be vonjena mantsy za io ko. Ndao ary mon père. Ndao ary. Mandra-piona indray. Velo mon père. Eny ary ndao ary. Ka ahoana hoaterina amin'izay nareo roa sa tsy mbola ivory kely ny tanora? Sa maiky Rachel? Tsy maika ka. Andao ary hamonjy andreo namantsika
Angany eny tsy hivavaka, toa mbola eo mpandriana foana. Hivavaka? Sy... Minena sasany ange zaho e. Ary nareo izany ohatrany tsy ao mihitsy. Angamba reto tsy afaka mandeha ka mandeha andry e. Fa maninona? Anganareo marary? Tsy hoe marary aho fa ohatrany malain-tena fotsiny. Orineny a, andro alahady-tokana ange mba andeha anantsika any am-piangonana e. Andeha hanompan'Andriamanitra indray ve dia kivikivy. Ka ohatrany mahatsiaro radreraka ange aho zany e. Asa, janona ary ravizana ianao e. Nefa amin'ny heriny zao raha lasany amin'ny olona indray zao izay sirazay dia efa tsy afaka andeha koa azaoko. Zaho mantsy mieritreritra ary neny hoe amin'izao zavatra mahazo antsika izao mihitsy ny tena tokony hivavahantsika mafy sy fikirantsika amin'Andriamanitra. Eny ary, marina ny anao anaka. Aleo ary aloha akanjo vetivety e. Ngiana fa andrasako e. Miarina rivitasy. Oay, mahafinaritra be izy izany. Nisy dadabe anay nipetraka taty, koa izay ny dadanay. Dia mbola ao? Efa maty efa foviana. Tamin'izany mbola vao 12 taona angamba tamin'izany fotoana izany. Dia iza no mipetraka ao amin'ny trano io ao? Toa ny fianakavian'ilay vadiny ihany ka. Ilay vadiny koa mantsy efa maty. Taranaka taty aoriana niakatra tany Antananarivo mandrato fianarana tsy niasa tany daholo. Wai, jerenareo roa ngery lavitra ry e. Fa ry Anitasy. Ie, raha mivily amin'nisy lalana iny sika, zay vao mahita tontolo mahafinaritra be. Andao hoe jerena izany. So mba mividy tany aty papa sy mama ny ry namako. Dahory. Lalana tany ty fa tsara sady malalaka. Feno alana mimoza manodidina azy. Tena mamerovero mihitsy izy izany a. Ny rivotra iainana mihitsy ny tena tsara sy madio. Raha... Wai, tandremo, misy olona manapaka iny. Ndray izany atairako marina. Tena nipotra tampoka avy tao ambadika io kirihatra io izy dia tsy tasako. Tsika nitaitra fa izy ary tsy dia niraika akoriko. Reto a, jerenareo nge ty ataony. Mijaridina be tsy mihetsika eo afoan'ilay lalana eo izy. Sady mibanjina be atsika. Ohatra mampatahotra andray ty iziko. Mety ty angataka angamba iziko. Andraso hoe jereko vola kely ato raha misy. Asa raha misy madinika ato dia aloha mena azy. Tindy ianao raha dada. Tsy mihetsika izy sady tsy manatona. Misalotra lamba sandiana be hatrana tapon-doha ka hatrana palajiany le rangaha. Dia mitondra tena. Ary ohatrany hoe za angeno ataony tsara tinika e. Sa ahoana nareo? Eno andao andeha Rachel. Ka amin'ny fomba hoana fizy ary ty tsy mety miala ao voan'ny lalana io. Andao hiverina, ataovy marshariera ny fiara. Jereo nge, jeronareo nge. Inona kity ataony? Totondrony amin'ny teany iny fa maninona e. Rachel, andao andeha ala eto engina fa matahotra ka. Hafa. Zay izy voalasa. Alao tonga dia mody Antananarivo tsika ka. Inona ny eritreretindry tamin'ny zavatra tamin'ny sabotsy iny? Tena zako aza gaga ny eritreritra tanatranoko. Hatramin'ny ady ireny tantarako azy mba variana koa. Ohatrany hoe te hanambara zavatra le rangahy e? Zavatra inona nefa? Asa mety zavatra ratsy angamba. Ndry koa za superstitieuse beko. Ka ataovy amindry ary ny toerany sady azoko nofo mihitsy le izy. Hoe ahoana? Za no nitondrotondrony amin'ny tena mainty lava be iny. Izy avery amin'ny tendrombohitra iray maitso be ery avaratra ery, fa iza amin'ny tendrombohitra maizina be avery atsimo. Nelanay hony antsana be mangitsokitso. Dia indriva eky dia anisy sentiment be amin'izay nofy a. Eza anisy hoe nofoko. Fantatry ndry ihany ary efa manambara zavatra ko. Zay aloha hoe zay tenenindry sy eritreretindry tanteraka daholo. Ka aleo mihitsy aloha ndry tsy miteny ninona fa mangina ka.
Tena misy dikany aky fa tsy misehoseho azy fotsiny amin'izao tena mariny. Oka ho izay ny valany ka fa naray azo avy amin'ny Rachel velondry lasa ho malalady rivan'ny Tomasiny izy. Ie, voaraiko ka nalefany tamin'ilay finday vaovao natao fahamezana ho ahy iny. Dia aiza ilay iray taloha? Nataoko fahamezana ho an'ny neny aky iny fa ny azy namidiny efa ela. Amin'izay misy fandraisana mianaka raha misy lana azy. Tsara kosa aloha izany. Tapaka ny hevitra fa rehefa nandinikely dia andehana amin'ilay zavatra antenenin razay. Tena tsisy vahaolona hafa mihitsy ny fiainanay ka. Sady tsy mahasakana na hivavaka koa nge fandehanana antsy iny. Tsy voaterana ohatran'ny razay koa hoe tena narin'ny fiangonana tanteraka fa zao fotsiny aloha izany ny tsy maintsy tandremako. Tsy azo lazaina milandy mihitsy ny zavatra atao any. Fantatro fa tsy maintsy afenina mafy aminy izany. Hitady fomba mihitsy aloha ialako eto rehefa tonga ny fotoana ka. Andeha ivirana am-piangonana antsika tsindrira riva. Ivoriko aninona fotsiny eto moa akia. Isika tsy mianatra raha teo Alarobia hariva. Sady zaki ity hiresaka Mopero Augustin. Fa ahoana? Tena angadabavaka aminy fa manofo ratsy foana. Eno hatramin'iny tamin'ny arina rivotiny tasy iny sika. Dia mbola inona ihany le nofo inona foana ilay izy? Mifamafobeka ilay izy Mbetika hoe mandeha amin'izany lalana dezaka be izany. Mbetika hoe misy olona mamaritra mitady masaka be hono na manidina moramora manatona an'ilay tendrombohitra maizina be hitako tao amin'ilay nofoko voalohany. Dia mety hoe inona ny dikan'izany? Tsy fantatra mazava kiry mioty fa ny zavatra fantatro aloha dia zavatra ratsy ilay izy ary hatramiko angamba. Izany ve? Asa angamba izy azo aneninay raha misy zavatra mahazo iny izy efa ilay tapo mihitsy tao aoriana nahafatesan'ny dadanayko. Tsisy an'izany aky fa manana finoana ndry olona mivavaka be veky. Nofo ratsy nge avy amin'ny Satana fa mety fambara zavatra koa. Eny ary reso eny aloha Mopere. Marina fa misy ny nofy manambara zavatra fa ny kristianina tsy tokony atao atan'izany nofo ratsy izany. Mivavaha tsara alohan'ny atory dia fa fahazo ranovoasina ny tranonao. Finina marina moa no tena irin'ny ranovoasina Mopera? Amin'ny ranovoasina izay satria nao masinina tao am-piangonana mihitsy. Akoatran'ireo sakramenta fototra fito ilana azy dia manana ny asany mahagaga ny ranovoasina toy ny fandroahana sy fanoherana ny fanahy ratsy ohatra ka tsara tehirizina any an-trano izy ireny raha tena kristianina katolika ianao. Fanoherana ny fanahy ratsy? Ny demona izany? Demona, Satana sy ny asa ratsy rehetra entiny. Toy ny aretina ve izany? Ny mosavy sy ny lolo ohatra Mopera? Voalazanao ka io ranovoasina io ange ampiasain'ilay fikambanana pretra exorciste. Taloha natao hoe hiadivana amin'ilay atao hoe vampirisme. Vampira? Tena nisy tokoa ve ny vampira Mopera sa filma fotsiny? Zavatra tena nisy izany fa tsy anganonganona honono tany andafin-dranomasina tany taloha. Karazan'olona lava vangy, lindra ary tsy mahazaka mazava izy io. Ny tsy fahazakany mazava fotsiny dia efa midika fa zanaky ny aiziny izy. Fanahy ratsy sy mahery avy amin'ny devoly ny vampira ary manaranaka ny vampira atao hoe adepte de Satan izy. Aza hitako izany Andriamanitro. Ka mila miambina hatrany tsika kristianina. Fa na izany aza mangataka mandrakariva amin'ny anjelim-piambina antsika tsirairay avy koa mba hiambina antsika tsara isan'andro. Mba iza ny anjelim-piambina Mopera? Asa
Ny olona tsirairay avy ange manana anjely mpiampina azy daholo e. Ny neninay zao Gabriel. Fa ahoana no novandrayan'izany? Teraka tamin'ny fetiny Anjely Gabriel izy. Volana septambra zany? Ie, zanaky ny Masina Maria mafana fo be koa i Anastasia bebe anay. Reny neninay zany. Raha araka ny tantara dia sarom-piterahana be hono izy niteraka ny neny, ary saika tsy azo mihitsy. Anka no ny velona somatsara dia napetrany teo ambany fiarovany Anjely Gabriel, ary nanaovany voady tamin'ny mihitsy tao amin'ny fiangonana zareo zany. Izay no nanaovana azy hoe Rasendra Soa Gabriel. Ka tokony hivavaka tsara ange zany ny mamanao e. Izy aloha mivavaka e. Taloloha tao fa tato ato. Eny ary, zay aloha fa manaraka indray tsika telo mianaka miresaka fa mbola andeha dinika batemy ah. Zay koa zao andeha hivory fa misaotra mopera. Mandra-piona dia manaraka indray. Eny ary, mahazo to daholo anaka. Ody Rasendra. Nizay ihany raha zay fa tonga. Mandrosoa raha zay a? Mandrosoa e. Mandrosoka. Ka manao ny nareo aty? Salamalama ihany e. Salama ny vatana fa ny saina tsy dia milamina loatrako. Fa ahoana ihany e. Nareo ty koa. Reto aloha misy voandalana kely netiko anareo mianaka e. Ndray. Odre, topoma, paiso, karoty sy ovy ihany koa. Odray, efa tapaky ny aramenga izy zany e. Reny ny vokatrany e. Afindreo rehefa ilaina ny ariny e. Ie, misaotra betsaka raha zay a. Sisy fisaorana rehefa mihinana finaritra e. Ie, ka inona hono ny vaovao? Ahoana sy ahoana ny fandehany e. Efa nandinika tsara? Ie, efa nandinika tsara mihitsy aka. Tapaka ny hevitra raha zay fa andeha. Tsara zany. Tena mahafinaritra e. Hitanareo ihany fa tsy manovoana anareo aho ah. Ka zany efa tena leo an'izao fiainana izao e. Ka zay mahay mihetsika ihany ange ny tafavoaka e. Ka rovinary ny hoe andeha ery e. Ka atao izay faran'izay hainganandrimbako. Raha afaka pitsalady zany. Tsy maninona mihitsy raha mety io andro io. Tsy nankerinandro amin'io. Mbola mety tsara ka. Ay. Fa ny tiako antaniana aloha dia izao e. Ahoana avy le fombafomba ohatran'le hoe tsy mihinan-kisoa. Mitondra labozia telo sika dia toaka 2 litatra dia ray alina sara-pijerena. Andre kiako ianao. Aiza nahitako an'izany? Efa nilaza taminareo fa zaho aloha no hiantoka izay rehetra ilaina amin'izao voalohany izao. Azoko antoka ange ny vokany matoa samy hita amin'izany Rasendry. Eny, misaotra mialoha aloha amin'izay e. Raha vao tsy lasa amin'io rafaka pitsy matsika dia voatery miandry afaka 2 volana indray. Sady nareo zany tsy afaka raha tsy lahatokana ihany. Ie, fa zao tandrimo ianao so miteniteny alilany izay zavatra ataontsika ihany a. Rehefa neriana ihany manazava miadana an'izay antonantony. Dia ahoana ny fomba ilanareo ato? Haiko foana zany e. Sy lazaiko hoe andeha hidina any ambanivohitra ohatra dia lazaiko hoe elaela any tsy taniko. Eny ary e. Dia ahoana sy ahoana aloha izao ny fotoanantsika e. Aleo rangahy tonga dia eo amin'ny fiantsoana ny taksi Borosina Tsirabe miandry anareo a. Eo indray sika mandray fiara makany. Omeko frais nareo zao e. Dia mifiry nefa zany ka. Satroka aza raha ohatra hoe miala ty vao maizimaizana mihitsy dia mba tonga ny maraina be tsika. Mandehana taksi makeny amin'ny fandraisana tômôbila e. Sa ahoana ozy nareo e? Ay, izay zany e. Fa tianareo lany vola be amiko ty koa. Tsy dika zany ry any na mihoatra amin'ny fahasoavana ho azy ao a. Efa taona ange izay no nandehanako tany voalohany tany. Tao anatin'izay efa taona izay fotsiny no tsy mbadika nampitola gaga ny olona ny fiainanay. Ny onitra avy zato hoe izay lany rehetra teo aloha. Zany a? Ie, ianao ve ahoana e? Ohatriny hoe zany bela zao fa andao e, eo dia mahita. Omeo lalana aloha ndeha sao riva aty ka. Zay tokoa aloha e. Alina any tonga any tanàna any ko. Andao ary, misaotra betsaka raha zay a. Tsy fisaorana e. Fitiavako sy fitserako anareo no tena anaovako an'izany rehetra zany. Izay fa veloma e, lahady zany a. Eny e, veloma ary e. Ndry? Taitra koa ka.
Ndravasady angandry? Ie, neny koa taitay-bombona fa izy aloha le raha matombo voaka avy eto amintsika iny e. Toatra ny taitra be zany izy nahita teo. Fangamfanina tamindry? Ie, fanena tamiko teo am-bavahady. Fianakaviana avy any ambanivohitra kina. Za fo mpiravavo zay. Raha zay no anarany. Raha zay? Ohatran'ny mbola tsingo. Ka mbola kely ianao tam faranko. Tsy tadidinao mihitsy zany. Ary tena miakanjo tsara be izy a. Ie, izy aloha fa inona hono nalehany teo? Nitsidika? Ie, nitsidika izy fa hoe nahaino anarary dia izao vao afakako. Sady natotra ndray tsy zavatra tokoa izy. Oay, tô poma space sady fa vety be daholo. Fangaro ihany misy legioma koa ambany ao ka. Fa zao ny antso ahy izy iny hoe hidina ny vetivety hono ny amin'ny lady zao. Aiza, any Ambobary ve? Ie. Fa n'inona? Misy tanina izay karakaraina any. Tanika ambanina any amin'le renibe anay izy io. Lozy ty fa voatery mandainga. Ay ve, fa maninona no alahady? Fantatro ihany fa za miasa ny herinandro manontolo dia sady tsy afaka manapaka koa ako. Ary ny sabotsy raha izay indray tsisy fotoana? Ie, mivarotra mandeha mitetsena hono izy fa manao fambolena be hono zareo sady miompoko. Ay ve, dia neny ve dia tafaverina lahady ihany? Ka andeha vao maraina be izy ahy. Izy rehefa nanome fria mintsiko. Dia efa karakarao tsara daholo ary izay zavatra tokony ho atapahana any fa tsy isaky ny alahady nareo dia hoe andeha hidina foana. Fotoana tokony andehanana any nefa tokony hivavahana. Eny e, hiezaka anao izay vitako aloha e. Etsika ny miala. Misy miala sofera. Dia aizaka ny lalana? Mbola misy ditongotra kely aloha e. Izay tokoa no adiko anareo eo amin'ny adiny iray eo. So ihany zany fa mitondra kapa ivaivako. Hitanao iny lala tany mianatsimo andrefa iny lalana. Zay vao mivily miakatra mianatsimo lava. Ry tendrombohitra ry, hitanao ry? Ry ohatran'ny tsatoka maizina be ry. Eo indrindra, eny ny tanjana. Asa raha ho vitanareo zao niakatra amin'ny omideza be ioko. Vita io e. Tsy maintsy ezahana ho vita e. Zay aloha e. Izy koa nge tazanina ohatrany hoe lavitra fa akaiky any io rehefa tena diaviny e. Sady afaka makaina ke isika rehefa tena reraka nareo e. Tsy olan'izany. Marary mafy ary akitongeniko. Zany ve? Eno a. Tatanana na bataina. Zany rehefa te sitrana koko. Marina aloha ny anao e. Fa kely sisa fa mahereza e. Ahoana? Sa akaina kely aloha? Aloha ty izy nandiva sao taraika ka sao be olona koa amin'ny aoko. Hatram'izay nareko taty aloha tsisy olona zany e. Sera tsisy olona foana e. Za koa angamba no tsara vitanako. Nefa raha zany fahaizan'izany ange tokony ho be olona mandeha ty e. Fa izany mbola tsy nahita e. Fa ahoana anao no nahalalànareo an'izany olona izany e? Vary mantetan'indrana vehivavy zay ho any no niteny tampoka e. Io vehivavy io mpitondra karazana hazan-dranomaina niteteny tanàna eny. Sendrana lasalasa teo ny resaka dia izay. Ary mandrivotra be eto ambony aty izany ka. Marina tsy ohatry ny fanina zany raha zay a. Andraso aloha hipetraka kely mihitsy fa nanomaso koa zajambena. Ay, mipetrary aloha e. Ahoana? Azoazo amin'izay ve? Zay vao mba azoazoko ny aiko. Andeha amin'izay zany? Andao ary. Andriamanitra. Ary inona daholo ny zavatra miantokantana amin'ny azo tony? Tolana.
totolam-biby sy karandoha isan-karazany. Karandona vorona reny, voromahery, omby sy voay. Misy tolana biby lava koa io milakolana be io, de misy vaky mpitaratra be dia be mikiraviravy eny amin'ny hazo rehetra eny, ary zavatra mifono lamba maintimainty sy menamena, inona daholo reny Manodidina ny trano misy azy mihitsy ny misy an'izao daholo fanafody angamba izao reny mifono lampy reny. Misy dikany daholo reny raha sendra isika nge zao vao niakatra avy ery ambany ery dia efa tazany zany ve? Ka zany rasaiko anareo zany hoe tena mahery nge hoa io rangahy io andao sika androso fa io ny tranony, io trano vato boribory efa voatokotany io. Trano vato? Ratsy boribory dia nataoko eo fasany pisiko. Aza miteny izany. Andraso aloha sy tombo ty lakolosy kely ty eto ambaravarany ty raha tsy mamaly izy dia mbola misy olona ao zany. Mahazo mandrosonareo avy lavitra. Nandrotsaka vola tao anaty arona mipetraka eo ambaravarany raha zay vao nahazo nandingana antokoana an'izay. Manahoana ianao Rafanaika? Manahoana tompoko? Akoronareo mazotoerana aloha azy. Tia izany ny Rafanaika aminy tena na mijery azy aza mampahatahotrako. Lehilahy zarazara ary tena mahizy izany angamba zao eo amin'ny fitopolo taona eo izy io. Jere misy miketrona lalina ny endriny rehetra, dia manao akanjo lavabe mainty be ranoray ity izy, milavaka mankirana fotsiny sisin'ilay akanjo ary hodidiny lamba maramaito ny lohany. Ode misy kavina volamena iray lehibe misarona bibilava koa ny sofiny avy, ary miambozona rojo volamena mavezatra misarona voay voadidina karandoam-biby sy ny fimbiby madinika be dehibe izy. Raha olona tsy mahalala aloha dia hoe tsy gasy Rafanaika fa toa didy maso ohatran'ireny sinoa ireny nefa mainty fihodirana. Ary kitian'razay aho hoe hipetraka. Reto kosa manatrika azy reto izany no hipetrahan'izay olona maketo. Izy kosa teto mitalapetraka eo ambony tapi mena be ioko. Apetra hoe ry toka salabosira sendra, apetra hoe Ako mametraka an'ireto tompon'ity latabatra kely. Vato manoloana ny Rafanaika tika. Io no voatsirambin'ny tanana tompoko. Akory kabaretinareo azy. Izany hoe nitondra an'ity avoko ty aminao aho fa lasaka katerina lalina ny fiainany. Ka sara mba misy azonao atao hamahanana ny olana mahazo azy. Izy no naranao madama. Raha sendra Soa Gabriel tompoko. Mahagaga fa koty Rafanaika nefa dia miroko firy izy ary mahay teny merina tsara. Misy vovokazo tsy tapaka azo nalaina avy ao anatin'ilay vilia ankavanany dia nalatsana ao anatin'ilay vilany maintimainty mipetraka eo ambony latabatra vato. Tonga dia misy sitroka sentona mivoaka manety eo toerany trano sy mahadonto be dia iny misy lehilahy niakatra. Ka izao nisy fahoriana taona vitsivitsy lasa izay nitondra taminao madama. Olona akaiky. Eny tompoko. Ny vadiko no maty efa taona lasa izay. Dia nanomboka hatramin'izay dia tojo fahasahiranana ianao. Marina mihitsy izany tompoko dia voatery nitady asa ary ako. Fantatro daholo ny zavatra nitsanga madama. Ka azafady aloha, firy taona ianao izao? 25 taona tompoko. Toy ny hoe vakina ao anaty lehilahy mitsangana eo ny tantaram-pianako rehetra izany. Tsy dia maro anaka ianao. Firy ny zanakao? Vavitokana ihany ka. Izany hoe 3 no naterako fa tsy azo daholo ny zandro mianadako. Ka sao firy taona io zanakao io? 12 taona. Isa no ny anarana? Landy asina. Izany
aza taitaitra anao e. Tsy hitako mihitsy io zakabe mainty mifatotra anjoro-trano io, mifatotra amin'ny hazo malamy mandratsana maina miankina amin'ny rindra. Ohatrany hoe mibanjana be azy zany le saka ka za zao asa ohatrany nefa matahotra loatra momba dia asa. Zao ova atsika olana mahazo anao io madama, raha vonona aloha ianao ka alaiky izay fepetra omena. Eny tompoko, izany hoe efa nilazaindrazay ihany aloha. Tsy mitovy ny olana mahazo anareo samatora zay, tsy mitovy toy izany koa ny tonombitana entinareo. Mba mangataka anao aloha hivoaka kely vetivety raha matora zay. Eny tompoko. Lata mivoaka raha zay marina. Za rery sisa ny eto de mandray lovia menaka izy dia mitsangana andray. Andre kaiky ianao tena lava dia lava ty olona ity ka. Jerety izy mirebarebatra ny kitrokely ny akanjo mainty. Ampirehetiny le menaka ao anaty lovia ary ahodikodiny eo ambony lohako sady menomeno izy. Asendra so. Nany anarako raha fanaiky dia ary toa mijoro eo anoloana ny latabatra vato indray ty izy. Madame Rasendra so, jereo aloha azafady, jereo Mivadi-piavana be maso mandinika mena sady kely toy ny reny masona bibilava ireny. Ondreo ambonin'io vilany mivoaka setrika io ny lohanao Rasendra soa. Zay ka inao tsara manaiky anao izay ho teneniko rehetra. Manaiky anao Madame Rasendra soa Gabrielina. Za no raha fanaiky. Manaiky anao. Hafa zany toy tsy tompony tenako tony. Manaiky eo eny tompoko. Manaiky na inona azonao ninona ka izao no izy meko anao ny arena setrany zany izay ilainao rehetra azonao ve zany eny tompoko. Izao ary ararao anatin'io vilany io ty zavatra omeko anao ty iny sady miteny anao hoe manaiky aho na inona fepetra omena eto. Ary manaiky aho na inona fepetra omena eto. Tsara mahasotoerana dia izy ty zavatra omeko anao ty iny ka miaro raha iny fa za matahotra ianao hoe ilainy zany toko iny anaky anao. Eny tompoko. Zay mino tsara vita sainy dingana voalohany tandremo ny dingana faharoa izao atokotoerana iray tsy dia lavitra eto ianao. Eno tsara rano izy io feno vato soa ka mitondra kitapo kely ianao dia alainao izay hitanao miseho rehetra eo. Zao anefa ka tsy iseho ireo vato ireo na iray aza raha tsy alatsaka eo aloha ny ray. Ka inona zany ny tokony entiko alatsatra eo tompoko? Zao fantatro ny fahasairana anao noho izany akolamena 3 entina atao sorona eo miampy tokaray hita. Ay eny tandremo aza taitaitra raha misy biby miseho fa tsy aninanao izy akory. Azonao ve zany mety ho biby lava be io na voay io zany ve tsy anaikitra anao izy aza miahiahy anao tsy kasika anao akory io mandra-pahatateraky ny dingana fahatelo. Ka izao no izy manao sorona farany sika any ilay tena sotona efa tena mivoatra tsara ny fiainanao. Mazava aminao ve zany da mahatonga sendra sorona lehibe tena lehibe tsy maintsy atao io hoe tsy misy mampisarasara anao zany tsy maintsy atao. Tompoko. Tongava ry anao eto rehefa feno volana io asa dilany misandratra andro
dia mitondra an'ireo akoho atao solon'ireo fa atoroko anao ny toerana misy ilay renirano. Eny tompoko, eny ary. Mandrapatonga an'izay dia tsy mikasika kisoa ianao. Tademo Oay, izay fa mahazo mandeha anao raha matora sendra zay. Misaotra betsaka dia veloma ary tompoko. Tsy manao velomitsika fa tonga dia miala. Toerana tsy maintsy ivena anao ny eto ary isan'ny mpisorona eto anao anirina any. Ndao dia mafitra e. Ahoana, resy lahatra. Fantany hatramin'ny vadinareo hoe maty izao, sy anareo hoe vidianaka. Fa inona indray ty mbola mahalasa heritreritra sy mampisalasala e. Tsy hoe misalasala fa maninona raha sendra. Fa ono hoay. Nareo mba nasian'ny hevoka nendrika tamin'ilay vilany be iny, le midona tsetroka be iny taminareo taty amin'ny zay makaty rehetra mihevoka daholo ka. Dia ahoana ny fahatsapan-tenanareo tamin'izany ka? Zaho ohatra mitontotonto izany, ohatra mifanina izany ohatra ny hoe misy zavatra misava be zany fotsiny any anaty ado any. Dia ahoana ny teniny taminareo? Ny teniny? Tsy miteny inona izy fa ohatra ny monomonina mivavaka fotsiny. Fa ahoana ny teniny tamina sendra? Ohatra ny teny zavatra betsaka izy fa tsy tadidiko ka. Ilay hoe akoho lahy mena 3 atao sorona. Ankoatran'iny tsy ilay hoe miverina amin'ny finomanana ka. Ilay resaka vatsoa ve? Tena nisy resaka afaka nataony mihitsy ka. Fa tsy mety tonga ao an-tsaiko ilay izy. Nefa dia resaka voaioana izany tena mahagaga mihitsy zany. Nareo koa nge be ereny, tsy mitombo-tsaina mihitsy. Tsy izany fa tena nisy zavatra nadotony lohako mihitsy. Aza atao an'eritreritra tsony izany fa efa ho tafito izao hoe izay ny tanjona ny tadiavina nge sa ahoana? Marina aloha izany fa raha izay koa ve izany resahana an'ilay biby eo anaty rano le hoe biby lavangeza be hono na voay mety izy eo rehefa maka le vy izany ny teny izy hoe aza taitaitra fa tsy aninona hono fa mandrapatanteraka ny zavatra rehetra izany. Biby lava kely ny any hitako hoe reny biby lava tsotra kelikely reny. Tompondrano angamba le izy ny serana kely fotsiny dia lasa nefa ny tamiko dia nilazainy an'izany mety samy manana ny azy ange, tsy mitovy ange izany ny zava-miseho arak'izay nazavainy teo izany tokoa angavy isa. Eto ary tsy ny miala, eto ary miakandrefana fotsiny. Zay fa mbola afaka tapabolana any vao feno manana mandalo any aminareo any alohan'izay. Eny ary hitanareo ihany moa fahasahiranako. Tsy vita eo raha izay miankina amiko rery, tena marina aza be eritreritra ho koty tsara fotsiny ny volako dia averina rehefa vita soma tsara izay atao. Zay fa veloma raha sendra. Veloma re, misaotra. Sahaiza ihany ary neny nefa tamin'ny 5 maraina ny ala teto. Ny andro ty efa ho maizina ihany. Zaho koa ty tena lany andro mihodinkodiny ranotrano fotsiny miandry azy fa tsy mahavita zavatra. Nizay ngamba. Allô? Za ihany akia. Ay ve mihoditsoa Fa ahoana? Fa iverindrifa iza? Zaho akia miandry anenay hatramin'izao izy mbola tsy tonga, lasany ambanivohitra. Zany ve? Fa inona aloha ny atsondry ahy Lekay ana filohandriky mba ilay kely raha pitsy fa hoeto Eny ary, zay ihany. Zay ihany ka. Bay, bonne nuit. Bay akia, misaotra. Le tie. Tena andeha iodina dia voadonako indray ilay vazy. Tena vaky tsy misy. Misy azy amin'io indray neny. Voary landy Tena zay ary izy. Ary saro-pisaina Izy ange zany mitsatoka eo am-bavahady moa ny vazy vaky fa ahoana koa ary Orlandy Hoavy dia ahoana ary toa hariva be nareo fa naninona
manontany anareo nge za hoe maninona ho any to hariva be. Ay ve? Nareo koa ty ohatran'ny olona tsy tonga saina. Anga iny ekaiky. Lavitra ngeky iny sady misy ty tongotra lavitra be mihitsy. De vita nefa ve ny zavatra natao tany? Mbola tsy vita ka. Mbola miverina any amin'ny tapabolana. Fa ahoana? Ka voatery tsy maintsy hivarotra an'ireo tanika ambanina rehetra ne. Le avy amin'ny renibe anay izay sirazay fa betsaka loatra ny mpandova ka manahirana le izy. Zay ny tapaka? Ie, zay ny tapaka tao. Za ngamba raha mahazo vola misimisy to ohatran'ny nijanona tsy asa ntsony fa hivarotra nokatratsiana kely indray ry landy. Fa ngata amin'ny betsaka le izy? Ie, betsaka ihany ka. Ary mahagaga fa ohatran'ny tsy naheno resaka momba an'izany teo aloha. Fangatry io mbola tsy nandrehitra foana hatramin'izao e. Vao andeha andrehatra mihitsy re za io e. Ary fofona inona ho azany aminao zany e? Tohatran'ny maheno fofona hafahafa zany a. Fofona inona e? Ravikininona kireny fa zany ny betsaka any a. Eny e, izy aloha fofona ravikazo na zava-maniry ngamba fa ohatran'ny tsy ravikininona. Zany ve? Tena mahery fofona be. Raha za mama mandeha mandro ka. Tena tsy mba mavita an'izany tsona zao fa ny arerahako ary zany afahatiako. De hidaboko tory aloha fa zay fanarahanareo sy mifatanao e. Tena le fofona evoka ngamba ny an'ny landika. Ary tena manara-damba mihitsy le izy a. Aleo aloha soroko reto akanjo reto ka. Tena fahafa mihitsy akiny eninay hatramin'ny nakany isany tany ambanivohitra tamin'ny lahady iny ka. Fa maninona izy e? Manofo miteny rery foana izy. Zany raha tsy taitra miarina mihitsy amin'ny alina. De miteny hoe ahoana? Hoe manaiky anao a, zany foana. Ka mety resaka ry zareo tany ambanivohitra tany angamba kiny azo nofo. Asa, fa zavatra tsy fanaony taloha izy manofo miteny zany a. Zay inge mahagaga e. Ka mety zay ngamba e. Izy koa efa miasa saina rahateo. Asa kiko. Tena vitivity de tonga le tapabolana. Raha zay zany no hividin'le akolamena telo de any any ny fotoananay to le tamin'eny. Zay ny resany tamiko teoko. Tsy maintsy ampilaza ny landy aloha zany zao. Zay ndraiky izy mifatany. Efa tonga avy ny asiny eny? Ie, mba nirava aloha zay androaniko. Landy a? Tsy maintsy andeha hidina indray a fa tonga teo ny antoanareo. Vao teo? Ie, vao teo saiketratra anao teo mihitsy izy fa efa fantany ange fa miasa e. De roviana indray neny no hidina? Alahady indray? Latsinainy ka. Latsinainy? De tsy asa? Tsy asa aloha fa napaka kely e. Tsy maintsy andavanandro satria tsy misy borao mivona fokotany na komina le lahady de zay ny antony andana latsinainy. Zay nefa andeha borao amin'ny resaka taratasy io. Marina aloha zany e. Tonga de resy lahatra avy hatrany landy marina. Eo vomako tsara daholo mantsy ty fandrazavana neniko. Tsy maintsy zay koa nolazaiko any am-piasana zao rehefa amin'io hoe karakara lofa ka voatery anapakako. Mino fa tsy sarotony zareo. Andrahoiko maraina zany ny varindry mianatra e. Ifo maraina be mihitsy aza misahira neny fa tsy mianatra zahay amin'io latsinainy io fa andeha anaraka anareo a. Vato taitra be neny. Mba te hijery an'izany tanindrazantsika zany a sady efa ela koa tsy taniko. Ka ary ny fre ahoana ka amanalo mihitsy ngeke ny fre amin'izany mandro sy miveriny e. Aizo natantsika an'izany ka. Ary neny zao taiza nahita ka. Karaha zay ngeny ny antoka e. Soloina rehefa malafo tany. Ka manaraka mba te andeha de teny an'izay koa izy hoe soloina hoe mba efa lehibe ange ary neny sady vavy tokanao e. Tsy zoako ve mba hitan'ireo tanindrazako. Raha mba fantatrao mantsy anaka. Ato ohatry ny malahelo sy misenty zany ho aneny e. Tsy azoko. Ka raha tianao de amin'ny manaraka ianao zany ny entiko any e.
fa ny amin'ity aloha tsisy hevitra sady masaika ingavana koa hoe mba sasony lamba. Tsy maninona fa manaraka izany ohatrany tsy mazava amiko ny fihetsika eny. Misy resaka tsy tiany ho fantatro va re any? Zay kia? Eny hoa. Zay aizaka izy any toeran'izany mandroso ihany sika fa iny ary mahataitra anao e. Mazava be ke fanazavany raha fanaiky teo hoe ao ambadika retsy vato be retsy ilay rano e. Ary inona zany sasasa be zany ka? Zany ilay rina minjery e. Avy amin'ny orina iny avian'ilay lakan-drano ery ambanimbany kokoa. Eo ilay toerana natorony. De zarery rano tsy maintsy makany? Zay ny teniny teo e. Tsy mahazo rahan'olona. Ianao rery manao an'ilay sorona. Raha zay tena matahotra ka. Io indray raha sendra. Nareo tonga amin'irey hoe te hividiny lohany nefa matahotra ny masony. Le vato soranina eritreretina. Za koa nge nandeha rery toy izany fa tsisy nanaraka e. Mba manany anareo fa asa iny e. Eto tonga sika. Iry ambany tazana lavitra ry le toerana. Io misy vato mifanoko be dabe. Ie, ao ambanin'io le lakan-drano e. Reto ny akosiny ihany tsary ny toka e. Zay fa lasa hiverina ery ambony ery no miandry anareo e. Eny ary. Andrasa aloha efa any ve le kitapo kely asian'ilay vato? Nge efa tika. Mazotoa ary e. Onjonjoko sasamy rery amin'izay zany zao manomboka etoko. Tsy maintsy mandroso nefa. Zay fa tonga etoko. Ty eny le vato anaovana sorona. Vato maintimainty fisaka mitsatoka anaty rano. Tena mampiorokoditra na mijery indry rano be menjera ry avaratry ry azako. Hodidinina lamaity be sa tena avo be izany aleo tsy jery any fa hifantoka amin'ity zavatra ataoko eto ty aloha ka. Fotoany ty mandeha ihany. Tsy maintsy tononona aloha zany le vavaka ny teneniny de didina tsirairay ny tendan'retoko reto iraraka anaty rano ao ny rany rehefa miseho ireo vato voararaka indray le toka. Lasa ary. Zay fa vita. Ny andro izay hipoiran'reto vato rery sisa zany. Oay! Ireo tokoa eny. Tena vato soa mamirapiratra be dia be ao anaty rano. Misy lehibe ary misy kely koa. Oay! Tena avitra marina misaotra n'Andriamanitra. Ary aleo ararako amin'izay le toka ka. Zay de oay! Ary inona izany? Iny misososo ao anaty rano manatona ty iny? Loza marina. Loza fa tena voay be. Ary tena mamba mihitsy maniry volotsankany eo ambony lamosiny. Oay tsy abeany. Andriamanitra. Tsy mbola nahita toy io hatramin'izay niainako. Vonitseo e! Oeto ary atongotra. Nakaiza izy teo?
io eny io mijanona eo amoron-drano io manino izy zany dre toa misotro an'le rà sotrony le raha mitete anaty rano avy eo ambony vato de iny izy fa lasa miverina moramora ary ireo matikoriana be io zany mitoerany raha izaniko misy lavabato ao zany aloha raha rotanaingana amin'izao izy lazao iny nandreo fanaingana an'reto vato reto ka lova raha zay mamba be mamba be eo efa ho 2 metatra ngamba ny avony sady feno bararata be ny lamosiny taizartia mipotra avy eo amin'le rano be menjerana nantona teo iniko marina be sotrony daholo le rano tete teo ohatrany tseratra ny nandehanako ny any lavitra teo fa mivadika ao amin'ny foko andrikako ka zay zany le biby niteneny rafanaiky tokony tsy atahatra tsony ange nareo satria efa nilazana na izany azy tsy anareo mantsy ny nahita azy toko na rokoroko tombokaboka ny vandimaditra be daholo ny oditra neny ny maso ny boribory mavo be de mena be le eo afovoany nifiny ndray fa zao aloha asoma tsara ihany le zavatra azo ka ay tsy amin'ny kitapo kely teny aprimo tsara de andao rende tadio tsara le teny rafanaiky taminareo afaka enimbolana nareo miverina ty aminy ianareo kosa mahatokan-dalana eny ka na tsy matokana aza moa ninny tsy maintsy tonga ty ako voahonitra daholo zay mivolandrazay napiako valosoa be azako fa lery izy zay ihany ary mba hieritreritra izay fiainana mianaka amin'izay azao manomboka etoko hijanona tsy azy tsony fa hanokatra magazay dia aka olona nampy ahivarotra amboariko sy tariko ny trano dia mety hividy fiara koa aza ampiasaiko ataoko taxi brosy midina any ambanivohitra mba hiova amin'izay ny fiainana mianaka ela ny ely ty dia mba afaka hiaina tontovavy rehetra na mandrehetra landy tena misaotra ny razay aloha raha tsisy azy tsisy an'izao niny tena tsy mampino azy ao fiovan'ny fiainantsika vetivety tao anatin'ny enim-bolan'izao tomanofy mariny zany ve zao ry tsy rehefa hiditra ny fanambinana aiza rangako ny trano mezinezina be manana fiara miasa sika dia nahasokatra magazay be koa gaga mihitsy ireo ankizy namako fa tany be dia be angany namidinareo sy neny torasay tany betsaka ianany ilay tany ary eo aloha neny ampiana fa tena tsy arakareo mihitsy izy mivarotra izany tokony akapanampy koa aloha nareo fanampy ny solo fa sahirana nareo rehefa mianatra efa mieritreritra an'iza mihitsy ane zahay nefa mila olona tokisantsika toa andro solo reny ohatra mino fa ahitsy sika farany sisy izao dia alehako aty amin'ny rafanaiko izao dia vita ao aorian'le sorona lehibe tena izy mino fa omby angambo izany tsy manafa na omby 2 aza rangaha vao vito ka rafanaika indraindray mieritreritra hoe tsy olombelona ny rangaha iny ilay masony tsy fijeriny le izy mahidy mahitsy sady lava fa tena mahay aloha izy tena mahery marina na mampitahotra aza fa
tsy maintsy mamolaka ny tahotra azy koa e. Nofo ratsy koa. Andriamanitro, inona ary ny tiany nofoko iny ambara? Tsy mbola nanofo ratsy toy izany a. Fehezina biby lavalava be izany ny tranonay. Tena hodidino mihitsy. Ngezany zany raha biby. Sady ny lohany mipetraka tsara eo amin'ny vavahady eo. Ny masony mena be tongopaina. Inona zany? Nisy zavatra ny anjery zany. Aleo aloha ejerena. Ay ty sarin'ny misy kadra tiany ny anjera teo. Tena vaky miparitaka ny fitaratra. Fa ahoana koa ary ny tokony hampianjera azy nefa miantony. Nefa ty le no alebiaziny. Neny a? Mo izy tsy ato fa lasa nidina any ambanivohitrako. Le nalainy fiaranay vao maraina teo zany izy. Ndeha hanampy any Solivarotra ka. Iny fantatro fa tsy tonga raha tsy hariva. Soa zahay fa efa mba vakansy. Sambany aty mandeha rery aty tsy narahandra zaiko. Ty eto le trano. Tohatra mangina be izany a. Sa za koa no efa lolo sy tonina le lakoloska. Izay. Ka mandrosoa ianao Ramatoa Sendra, mandrosoanao. Ary totonga dia fantany izany ato. Eny tsy misy zavatra tsy hitan-drafanaiky na ny any amin'ny maliny tany na ny any amin'ny abakabaka azonao. Manahoana ianao rafanaika? Rafanaiky tsy mba mety farofina mavozo e. Azonao zany. Ka ino kakanao azy? Tonga arak'ilay fotoana ny fanaovantsika enim-bolana lasa izay tompo. Ono ary Ramatoa Sendra. Na afa-po anao ve ny zavatra nataoko azy sy nomeko anao rehetra? Eny tompoko. Na afa-po tokoa fa misaotra anao e. Tonga amin'ny tanjona nirinao sy ny tsiriritinao ianao zao. Na hiampita ranomasina azy. Tsy vita amin'ny fisaorana nefa ka tsy maintsy manantanteraka amin'ny voady sy ny teny nomenao ianao. Azonao zany? Dia ilay sorona lehibe. Ny zavatra rehetra matsy dia tsy somena maimaim-pony zany fa misy takarony avokoa. Ataovy tsara ao andohanao zany Ramatoa Sendra. Eny tompoko. Andray marina. Zay indray le fofona mahatontotonto. Tadidinao tsara ny teny nataonao teto tadidinao Eny tompoko. Manaiky aho e. Zay fepetra rehetra omena eto. Ninona ikeko re tompoko. Tonga ary fotoana Ramatoa Sendra. Raha amin'ny eritreritro zao, inona ilay sorona lehibe tsy maintsy ataotsika? Inona? Omby ve tompoko? Tena mampitahotra koa ny mijery an'ity rangaty fa miolakolana be izy rehefa mime. Sahala amin'ireny biby lava ireny mariny. Izay omby ve? Tsy isy dikan'izany Ramatoa Sendra. Maivany izany raha hoarina amin'ny fahasoavana ilibanao mandrapahatapitry ny fofonainao. Ary mbola olovan'ireo taranaka ao azy. Fa inona ary ny tokony ataoko tompoko? Inona ny tokony hoentiko ataoko soriny? Olombelona Ramatoa Sendra. Olombelona. Tsy maintsy. Azonao zany tsy maintsy. Hoentina eto amiko eto atao sorona. Azonao zany atao sorona ho inona tsara tompoko? Zazalahy kely 3. Andriamanitra. 3 zazalahy kely 3. Azonao ve zany ary tandremo latsaky ny efa taona ary mola tsy voafola. Tadiavo ireo ary eto amiko ao anatin'ny 2 volana raha ela
tandremo Ino ty loza lazainao? tsy loza zany raha matoa sendra zany no tadiavy ny fagnano fitoloha fanano fitoloha zany hoe fanano fitoloha fa matoa ty ve mareniny le biby lava ngeza be manana loko fito mipetraka ao anatin'ny lavabato ambanin'ny rian-drano na lehanao nanaovanao solona volohany io tsy tadidinao iny tsy vitako zany tsy afaka anao anzanona vinanao vina tsy tandremo tsy manana safidy anao raha matona sendra efa nanaiky anao sa ny zanako ao no etineto ahoana tsara iny zanako ao vavy tokana iny iny mihitsy inge ny tadiaviny sainginy tsininy kely de votombavaka loatra izy inika nefa rehefa tsy mahita ato anatin'ny fotoana voatondro ianao de voatery atao ihany zany azonao zany tsy anaiky an'izany ninonino nataonao zafadyka tsy anao tsony inge no mandidy sy manapaka zao tandremo raha matoa sendra manatanteraka sisa anjaranao satria izay ilay fepetra enonao tsara ve zany izay no fepetra tsy anaiky an'izany aho ay fitaka be vava ka ny fitsiriritanao tafahoatra sy ianao voan'ny tazokarena tsy nahay miafy tamin'izay nanananao no namitaka anao fa tsy zara matoa sendra tsy mbola mahalalandra fanaiky ihany ve anao Andriamanitro fa tao mandady ary to biby tena biby lava marina biby lava ny tapany ambany vonitsy hoaizy ianao raha matona sendra hoaizy ianao ary nakaiza mivaravarana teo ary to nanjavina nanjavina ny varavarana ka zao no izy anaiky ve ianao sa tsy anaiky mifona re tompoko ho averiko daholo reny zavatra nomenao ahy ny vato nge efa lafinao ve tandremo tsara raha matoa sendra efa lafinao mivaty fa soa tsy tadidinao ho averiko ny vola ao koa ny trano ny fiara na ny magazay aza ho averiko daholo re tsy afaka andray an'izany izy ra sendra sorona no ilainy sorona izay rehetra tonga teto lasa mpanefefo nanaiky avokoa azonao zany na hira zay aza ve omby ngeny nentiny teto akoatra ny omboray na matotia akoatra ny omboray angatsy renao fa maty ny zobavy iza ve fa ahoana nitantarany abobo ianao raha tianao fantatra dia nentiny tetin'otsabony io zobaviny io 3 andro tsy alohan'ny nahaterahana ny tena izy dia natohiny atao sorony izy marina ve zany aza atao akibony azonao ve zany zaza fa zao no izy raha matoa azy kamba na ny zaza atao akibony ilay zandry ny lahy kely no nilainay nasaina nentiny nody kosa le zokony vavy kely sy ny razana mba tsy ampiahany any an-tanàny Andriamanitro tena tsy vaniny razay tsy vaniny tena tsy vaniny razay raha matora sendra maty-karena toanao koa zany raha sendra ka izao raha tsy tianao koa ny hofaty ianao sy ny zanakao mihitsy dia ataovy izay asaina ataonao sy efa nekenao tafo tadidinao fa efa voafehiko ny toerana misy anao rehetra adidio tsara voafehiko azonao zany voafehiko tia fana zany ary aiza ry azany to marina tsy tena milalana makany amin'ny raha fanaika fa aoka zay vao tadidiko raha fanaika le sorona Andriamanitro
dia tamin'ny fomba ahoana no nahatongavako teto? Aleo aloha dia hodaingana ka. Landy! Neny za miantso izany. Voay ahy Neny? Andriamanitra, tena nitolefika teto ambaravarana izy. Neny! Fa maninona ianao? Marary angaha ianao? Sa nanao accident? Landy Fa naninona re neny Andriamanitra? Aleo aloha tantanina keny am-pandriana izy. Eo aloha mitsotsotra eto ianao. Izy nefa tsy mafana. Sa antsoina dokotera ianao ry neny tsy marary aka. Fa inona fotsiny ary mahazo anao? Ary inona foana izany fofona manandrinandrina be izany? Landy lozako e. Loza? Fa misina ry neny Landy mivavah mafianaka. Mivavah Fa inona daholo re izany retiretiny neny izany e? Fa misy inona ary? Nanenenako e. Nanenenako Inona no nanenenanao? Le mivarotra tany ve? Tsisy hoa. Tena tsy misy zavatra mazava amiko ka. Aleo aloha akaronda sopo sotroinao fa misy lasopy eo. Ty ary ohatra tena natory izy marina. Aleo koa atory andeha karakara an'ilay sakafo ao aloha fa efa masaka. Efa taitra ianao ka nanahoana izay ianao ry neny? Tsy maninona ka. Tena natory tsy ny sakafo izao ianao. Za koa moa tsy namoa. Landy inona moa androany? Zoma androany? Andeha hivavaka sika izany amin'ny lahady. Eny fa inona no mampazoto ny neny andeha hivavaka tampoka teo? Isan'andro izy tsy miteny an'izany. Hafahafa mihitsy neny izany Olazaiko amin'ny Landy arave. Tonga dia hotsoroko aminy arave marina. Izy aloha zaza endry sy mivavaka e. Mety tsy haninona izy nefa aoka ihany ka. Aleo aloha hiady irery. Lasa nieritreritra be neny izany e. Raha tonga eo mpanasa lamba dia asaivisosony daholo ny lamba maloto rehetra kia. Izay lambantsika ao. Dia mba angala sakafo aky izaho hoaniko azafady fanaona zany. Andraso efa misy lasopy ao dia vary sosoa. Andraso alaiko e. Dia inona re no ataoko e? Inona re no ataoko Andriamanitra? Tsy hanao an'izany novinanoviana kosa aloha e. Navinono faty aza. Fa Ilandy no atahorako. Raha misy mahazo azy tsy ho zakako izany ka. Ny sitrapoky any izao no nahatonga an'izao. Ary ty raha izay ny tena nampidiriny tamin-kizo mihitsy efa fantany izany rehetra izany dia mbola nataony an'izany ihany tena tsy nampoziko mihitsy raha izay no nahavita an'izany. Ampio Andriamanitra, tena nanenenako eny.
fona eny. Andriamanitra. Reto ny versement antsika tao an-tsenandroandro neny a. Ary io any e. Tena tsy handray andreny sy ampiasan'ireny voly ireny intsony a. Neny a. Fa misinina e. Maninona raha tantarainao ary misy zavatra ampiseho e. Aza fenonao ary neny izay olana mahazo anao a. Landy a. Angamba hiala eto sika ka. Hiala? Fa maninona? Tsy hipetraka eto intsony ahy e. Fa tena tsisy azoko. Aleo mihitsy aloha hipetraka dia lasa ao amiko. Inona ny zava-mitranga ary neny a? Misinina. Inona mahazo anao? Tsy Landy a, tena miangavy anao mihitsy a. Tsy afaka maly anao aloha amin'izao fotoana izao. Ka za koa ange sahirantsaina ary neny e. Reniko ianao, raha misy mahazo anao a, tsy arino ireny mivandambandana amin'ny tavanao reny e. Aiza izany? Reniko. Na ny sandrinao na ny ranjonao jere ange e. Areti-koditrininy re. Asa, tsy fantatro e. Tsy fantatro mihitsy. Taloha ianao toa tsisy an'ireny. Hosory fanafody ihany aloha neny a, misy pomady ao. Eny e. Hosorako izany. Za andeha karakara sakafo aloha ka. Mandeha anary. Tena andeha faran'izay lavitra e. Tsy te hipetraka eto amin'ity tranona oriny devoly tiako. Trano voafehan'ny demony araka ny teniny. Na izara tsy te hihinana an'io voly io akory. Nampihinana anjanako an'io aza ve? Tsy maintsy mandeha izay e. Fa mbola retretiko hoe hoaiza moa. Andriamanitro, mitondra mbavaka ny neny eto anatrehanao a. Ninona zavatra mahazo azy. Ainao mamany olana rehetra. Nanompo anao ihany izy hatramin'izay. Aoka tsy ho diso anjara amin'ny famindraponao izy. Raha toa ka nisy zavatra tsy nentina tao na tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao dia mamela azy. Mifona ho azy a. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy ny raha latsaka natao famelan-keloka. Misaotra Tompo. Amen. Sy ary andeha amin'izay atory aloha fa aineny efa natory efa ela. Andriamanitro, fa maninona neny izany? Neny? Fato mihintsindra be sy miolakolaka eo am-pandriana neny. Neny, tena ila tsy voatazoko. Na koa reny amin'ny tenan'ireny to feno maratra pitapataka be. Dia vandambandana omaly rehetra iny to tataka daholo. Maratra be neny. Inona ary no atao? Hoentiko any amin'ny tsara ny dokotera. Neny, maninona re ianao e? Aleo aloha fo azoko solika. Tena mirediredy be neny. Afa zao mahazo an'io. Tena matahotra. Inona tsara? Sorona? Sorona iny izany teneniny izany e? Sorona maniky. Fa inona re zavatra mahazo aneny tsara ry Andriamanitro? Loza fa tena matahotra. Tena ho atsoky miotika. Teza koa ary le telefony. Andriamanitro, tsisy mamaly. Allo? Mioty. Misy inona kiny miantso andro alina be zao ny dria? Mioty a, marary kiny eny a. Marary?
Miretirety be izy dia feno ratra tatatataka be ohatry ny nodidiana tamin'ilay manotenany. Andriamanitro, fa naninona? Tsy haiko hoe tonga avy aty nareo sy Adrien izao matahotra. Andraso ary aloha foasika Adrien dia lazako hoe. Eny kia miandry anareo a. Allô? Nanahoana ki izy? Mbola miretirety sady vao mivavaka dia nikakakaka amin'ny be izy. Zany ve? Ie, ohatrany hoe tsy inena eky fa olon-kafa. Milamina aloha ndry fa aza mikoropaka e. Efa tamin'izay, efa ety an-dalana. Ny fiaran'ny Adrien nentina aingana. Zany a? Eny eky a. Zany zareo fa tonga. Andraso voaiko ny vavahady. Manahoana nareo? Mandroso nareo menata? Fa nanahoana izy Irlandy a? Tsy haiko hoe. Ao, jereo. Andriamanitro, tena maradratra be marina. Tsy mandeha rà nefa ilay izy a. Izay magaga fa tataka fotsiny. Asaka izay mahazo azy a. Tokony itsona dokotera ihany aloha e. Efa saika iantso mihitsy ny ahy e. Ohatrany tsy normal izao a. Zany ianareo zany foana ny rehetraretiny. Ande, tena tsy normal izao e. Misy fanaratsy izy. Zany ve? Mazava be nge izy ho fetsin'izao e. Za koa aloha ny eritreritra an'izany e. Iary vavaka ho azy mihitsy koa ny atsokanareo. Jereo na ny feony aza. Fa nandeha taiza izy io e? Dia tsy fantatro mihitsy ry Adrien a. Nandeha tany ambanivohitra tany izy mivarotra tany. Le efa nitantarako andriny kiry mioty a. Dia hoe izay no nahazoana volam-pena namboarina an'ity trano ity sy nanokafanareo ny magazay io. Izay mihitsy. Fa ahoana ny atombohany toy izao aloha e? Aroviana. Somary iva be avy any ambanivohitra iny izy. Toy izao ny zava-nitranga. Dia izay ny zava-miseho eny Ariviny sy ny resany tamiko e. Ka raha izany nge nisy zavatra nataony na nahazo azy tany fanafeniny ianao e. Eno a, fa tsy mety miteny izy. Tia izy hoe mitady hialety fa tsy hipetraka etsony. Dia ho aiza kiononareo? Osa, le vola sainy ariana izany lozako. Raha izay fanirimba teo tafita amin'ny fiainan'izay. Ka izay indrindra nge, misy ifandraisany amin'ny vola sy ny fananana ilay zavatra mahazo azy. Tsy azoko. Atsolo ny dokotera fa rehefa avy eo miresaka dia mivavaka ho azy. Dia ahoana izy ny dokotera teo? Gaga izy nahita an'ireo tatatataka be amin'ny vatany rehetra ireo. Nieritreritra mihitsy ngamba izy hoe misy namonina eny na hoe accidenté fa mandaingitsika. Angamba natao pansement ireo ratra rehetra dia nitsondromo fampatoriana izy. Dia reto ny fanafody meny teo. Azafady eky mba atolory ahy poketra akaikindreo aprimako an'ireto romioty. Tia ary way nisokatra le izy fa azafady. Angamba tsy nidy. Misy kariny latsaka ange iny. Dre,
Fa karine inona koa ty? Ohatra mbola tsy nahita an'ity a. Fa maninona tsara? Fa mitsinona ky? Zavatra misoratra tao anaty karnety. Hoe ahoana ao? Ienao ange Sary. Alahady fa Ambaladoria, volan-drazay voalohany, frais 7,5 ariary, toka 2 litatra, labozia 3, sara-pijerevana 9,000 ariary. Fa inona ny dikan'izany? Dia mbola mitohy hoe ahoana ky? alatsinainy fa Ambaladoria, frais 7,5 ariary, toka 2 litatra, akolamena 3 natao sorona. Mbola misy tohany ange atao ambadika ato hoe natao sorona teo amin'ny rian-dranobe nangalana vatosoa. Natao sorona nangalana vatosoa? Vatosoa inona? Sorona ona? Ary zay nge zany no mahatonga azy ohatran'izao e. Hoe ahoany? Ka nisy zavatra nataony neninareo marina tany e. Ary naka vola tamin'le razay izy nanaovana azy. Fa inonareo io olona io e? Razay ve? Nenitoanay no heviny. Zafy mipravavy zany izy tsy neny. Dia aiza izy no mipetraka? Any atsimo akaikina Ambohibariny Sambainany. Asa na hoe nirahan'izy roa nanao io zavatra io na hevitra avy amin'ny miriry? Nanao inona nefa? Tsy azoko. Ka nandeha tany amin'ny mpanao gasy tany e. Anao an'io sorona io izy ko. Neny tsy mahay an'izany e. Tsy maintsy hevitra avy amin'ny razay zao no nahatongavany teto. Ka nanararoatra varotra ny reninareo ilay hoe sahirakirana sy teo tafita angambana izy dia hoe notaritiny tamin'izany izy. Areo daty alahady sy alatsinainy voasoratra tao anaty karnero mihitsy no andro nandehanany nidina tany ambanivohitra dia le tamin'izy hoe hivarotra tany ikambanany zareo zany. Fa nisy diafa nalehany koa e. Naka vato izy rehefa avy nanao sorona mazava be nge io e. Dia aiza ireo vato ireo ka? Tsy efa nivadika vola? Dia hoe vola avy tamin'izany zany. Tena mino afa zay mihitsy e. Andriamanitro, ty lozanao ry neny. Dia inona ihany no mbola sorona iretirety toy izao raha izany ka? Asa? Mety mbola misy sorona ray hafa ny fanarahany zareo fa tsy nataony. Mio dia tadidindrily tamin'ny Arinarivo. Le lehilahy nanofo tehan'Andrivo e? Tena fambaran'izao iny ary koa ilay nofoko tamin'ny lakamisy alina teo. Hoe ahoana? Hoe nodidinina biby lava be hono ty tanànanay ity ary mitsatoka eo am-bavahady eo ny lohany. Zany veky? Eno tsy mbola nanofo toy izany tato ato. Voalohany le nitantaraiko Andry, le za mifatotra tady mazaka sy manidina moramora manatona izany tendrombohitra maizina be zany. Tadidiko tsara iny ka le nitantaraintsika Mopero Augustin. Tendrombohitra maizina be? So hoe Ambaladoria. Hitanao ve io toerana io? Anara-toerana mbola tsy fantatra tamin'izay nenako aloha e. Ary efa tany Ambohibariny Sambaina nga ianao? Taloha efa ela fony izay mbola kizy. Ka tsara nefa ny andehanana any anontaniana n'ity nenitorazainareo tia ny tena zava-misy marina e. Mino aho mantsy fa mahafantatra zavatra betsaka izy. Ary neny marary io atao ahoana? Tsy maintsy anaovana fitombavaka isan'andro izy. Ndao atombontsika izao e. Landia. Oay. Landia. Io fa matsiaro izy. Neny, ahoana? Nanahoana ianao izay? Landia. Mivavao Endry neny anao an'izany indrindra izay izao. Reo mihody sy Adrien. Misaotra nareo e. Landia. Nanaovan'ny reniko voady tamin'ny Anjely Gabriely taloha. Efa fantatro ka. Manga taminy iambina tsara. Matoky ianao ataoko daholo izany. Misy rano voasina nitantarainy ilay bebe anao alaivo iso mahasitrana rano magagy io milevina. Fa izany? Tsy haiko le toerana fiangonana taloha na
La Chapelle Saint-Gabriel izay. Zay ny anaran'ny tadidiko. Tadiavo aloha e. Aiza no ahitana ny zandriny iny? Azotsika anontaniana Mopera Augustin mety fantany izany. Eny tokoa. Neny fa tsy azonao lazaina amiko ve izay tena nahazo anao e. Tena odikodo ny lohany. Zay zao ny eritrehitra hoe andeha ho any amin'ny tora izay any Ambohibary mantsy dia mba hanontany azy sy laza aminy fa marary ianao. Tsy aza makany. Tandremo Dray marina. Tena mpifirana mihitsy izy. Tandremo tsy makany ianao. Tsy mandingana any ianao tsy makano Indray izy marina. Mioty i Adrien. Ao tonga dia hivavaka ho azy tsika. Samy mandoalika. Ao fa tazomiko izy. Tena zany vianaka ny mahazo andrasentra. Eny Mopera, tena mampalahelo. Afaka mandeha mivavaka ho azy ihany saingy tsy zao e. Za mbola tsy afaka fahanao lamesa misivy. Ka alaivo eto ara riva miroano any ary. Eny ary Mopera. Fa ento any aloha ty ranovason ty dia afafazo amin'ny trano. Fafazo koa izy dia ome osotro kely mandra-pahatongako any. Fa miteny ranovoasina ihany ianao Mopera. Fantatro ve hoe aiza ho aiza izany sapellan'ny Saint-Gabriel zany? Saint-Gabriel? Tena tsy fantatro fa manino io sapella io ka? Raha araka ny tantara dia tany amin'io sapella io nanaovan'ny renibeany voady Andramatoa Rasela talofony kely tamin'ny Arkanjely Gabriely. Misy ranovoasina izany no amin'io sapella io. Asain'ny reniny landy alaina hitsaboana azy. Ranovoasina? Eny hoe rano mahagaga. Izy ny tantara izany fa tsy tadidiny ilay toerana fa asain'ny tediavinay. Ka aiza no ahitana an'izany? Tena mbola tsy naheno an'izany mihitsy ako. Eny ary Mopera. Aleo aloha izay andeha ary fa alainao ihany ianao amin'ny roa e. Ndao ary. Andraso fa hoentiko amin'ny bavaka mandritra ny lamesa izy e. Misaotra Mopera. Efa 3 andro izay mivavahana ho an'ny eny teto nandroana fanahy rasy nefa atao tsisy fiovana. Tena kivy areto Aza kivy izany akindry fa vao miady angetsika e. Efa mba mitonitony ihany ary izy rehefa fafazana ranovoasina. Mitony kely fotsiny dia manao indray rehefa avy eo. Jery angety izy ohatry ny mangana izany. Efa hitako miezaka mihitsy Mopera sy ireo ray aman-dreny ao amin'ny fiangonana tonga eto e. Na tsika tanora miaro toro-manoa alim-bavaka koa azy. Matokindry fa tsy maintsy sitrana izy. Ny finondry ihany koa nge io e. Mila mifady ihany tsika reto manomboka izao mihitsy izany. Izay aloha ny tolona tsy maintsy ataontsika manoloana ny herin'ny fanaratsy izay manafika azy. Hifady anina ho azy ve nareo? Maninona moa? Raha tsy miara mivondrona tsika tsy mety nge io e. Izay ky mampinamana antsika. Miara-miady ao anatin'ny sarotra. Vonona izay. Ary aza manana eritreritana izany ianao Rolandy Izay asitrana ny reninao izao mitanjona. Kendrentsika hanafahana azy amin'ny vahoan'ny Satana. Raha sanatria misy fahavoazako koa ve tsy mba hanao toy izao ihany nareo? Misaotra reto misaotra fa zava-dehibe amiko izao. Telefonina mihitsy izy amin'ny maneno izany e. Way, Rachel ty. Allô? Manahoana mioty Manahoana ki Rachel? Efa hatramin'ny alina ny miantso anareo ve dia tsy mahazo mihitsy. Ka mivavaka angamba izay. Manao alim-bavaka dia mamono finday. Ay ve, nga misy alim-bavaka indray zao any am-piangonana amin'izao. Aty an-trano landy. Mararaka iny nen'ny landy Zany ve? Indray. Mioty meo aloha ny finday vetivetika. Te hiresaka amindriony aky Adrien Angakoa aoka izy. Adolo izay ka. Meo ary izy. Rachel, manahoana ianao? Manahoana Adrien?
Rasela, marary mafy inginy reny landy. Efa ho herinandro zay asa maizina le izy. Marina ve? Traotrao be de miolakolana sy mirediredy rehefa mihetsika. Fa ahoana na tonga an'izany? Ho lava ny tantara raha zavaina eto fa aoriana manazava bebe kokoa. Ny saiko ho teneniko anao fotsiny de hoe mivavaha mafy ho azy. Ka zany nge hiakatra aty Antananarivo e. Ho avy an'io hariva, zay ny letsoko anareo. Ho deto amin'izay aloha volana vitsivitsy. Ay ve, vao maika tsara zany. Miandry anao ary zahay. Tonga de aty an-trano landy ny mamantana raha ohatra ka. Eny ary, omeo avetivety hoe landy azafady. Allô? Landy a, courage kia, ho avy a. Rachel, tena vo mafy kineny a. Eny ho afa courage foana a, mahireza mivavaka. Zay a, mandra-piona, zao de zao a de hiainga. Eny ary. Rachel, mandrosa. Manaona daholo. Landy a, okizay mbola mitsabo ange. Sanatria hoe maty izy akory. Aza sina ranomasy mihitsy aloha. Any a, aiza izay? Io, mandrosa ty e. Andriamanitro, fa maninona toa maratra be ny endriny. Hatramy vatany rehetra. Io azakizy efa tsaratsara. Efa netsona dokotera teto. Fa ahoana nefa ny tena nahavoa azy? Mipetraha aloha e. Ho tantaraiko anao izay fantatro aloha. Ny tena zava-niseho marina mbola tsisy malala. Izy zany reny efa miferin'aina amin'ny fahasairana an'ireny hatramina hafatezan'ny dada. Dia indray andro tonga teto ny nitora izay. Raha vaviny io, kozinany izany, avy any atsimo any. Dia izay ny zavatra fantatro. Izay koa ny eritreritray araka ity soratra ato anaty karne ity. Izay mahatonga an'izao fiovana izao. Tena raharaha tokoa izany. Tena tsy naposiko Rachel. Ka ny zavatra rehetra angamba misy ampoizina rehefa ho avy ny loza e. Sedra tsy maintsy atrehantsika izao. Fa izy zany tsy miresaka mihitsy. Tsisy etan'oromalina mihitsy ve hatramin'izay? Tena izy ka. Ndala ty izao ny resaka momba n'le rano voasina tamin'ny landy. Rano voasina? Ie, izao ny teniny tamin'iny. Dia izay. Izy mantsy le fantataraiko anareo hoe nanaovandren'ny voady. Rano voasina any amin'ny La Chapelle Saint-Gabriel le izy. Efa nanontanianay amin'ny Opéra Augustin le izy fa tsy fantany mihitsy le chapelle. Hitako io toerana io. Le chapelle ve? Ie, fantatro io. Fa ahoana? Aiza ki? Eny ho ako. Any Ambatondrazaka io. Le za mandeha miasa an'ireny foana no nafantarako azy. Marina ve? Tena misaotra an'Andriamanitra kia. Fiangonana aloha le izy, kelikely izay. Somary ambanimbany vohitra be ny misy azy. Fa taty aoriana efa navita fiangonana ngezangeza lavidavitra teo ny mpino katolika tany dia tsy misy olona mivavaka intsony tao fa mikatona. Masera Maria le fianakaviana ihany koa mba ny tantara sy nalalako an'izany fa hitako le izy efa 10 taona zao ny mikatona ny raha tsy diso a. 10 taona? 5 taona tao aoriana naterahan'eninay ange zany. Ka f'izay vao tsaroko. Niasa tany dadabeanay taloha dia netiny tany ny vady aman-janany. Vao teraka ray volana neny bebeanay tamin'izany ary farofo neny. Tany izy natao batemy. Tao amin'ny La Chapelle io ary nanaovany voady tao. Hitako ao ny acte de batemy fa Ambohimasoandro no anaran'ilay toerana voasoratra ao ary tao amin'ny Ekara Saint-Gabriel. Ka izay Ambohimasoandro izay mihitsy ny anaran'ilay toerany. Dia ahoana ka izany? Ka andehantsika raha-pitso maraina e. Misy fiarazotsika entina ao. Tsisy edika hevitra intsony izany.
Ary neny ahoana? Entintsika izy ka. Misy kosety azony atoriana ao anaty 4x4. Aleo mihitsy koa izy hiverina any amin'ny toerana voalohany nisorana azy ho zanak'Andriamanitra nanaovana batemy azy. Sao dia izay no mba afaka azy. Sa ahoana hozy izy nareo? Marina mihitsy aloha izany, sady tena mety mihitsy. Izy no efa niteny fa mila n'io rano io dia mety misy dikany izany. Andriamanitra, ifa mietsika be indray izy. Ka raha misy rano voasina dia efa faso izy aloha dia sady mivavaka tsika. Sorona, mila sorona, efa nanaiky ianao, ka milako, tsara ianao manefa. Andriamanitra, raha tsy vita io, tsy milako. Inona izany reto? Ohatran'ny hoe accident iverana eo hoe. Andraso hoe loza fa tena ny fiarako. Ny fiarako nisy nandony io. Tena potika tanteraka ny ilany rehetra. Fa ahoana ary? Io camion io nandony azy. Tena mety tapaka frein angambany. Andraso aloha hidina any. Milako, tsy mahalala ndrafana kinga. Tena raharaha. Tena azo tsapahitana ny sakana ataon'ny fanaratsy reto. Fa zao tsy masakana antsika tsy andeha izany. Ngamo iny ihany ny fiarako e. Misy 4x4 lehibe kokoa noho iny aho zao. Nentina amin'ny karazy izany izy teo? Naterina any aloha e. Efa niantso amin'ny Stevia ny laza vaovao rehetra taminy. Dia ahoana? Tsy afaka hiaraka amintsika izy fa izy no naramaso ny fanamboarana an'iny eo. Raha izao no izy mety ho be dibe ny sakatsakana iseho eny an-dalana iny tsy maintsy mailo ihany tsika. Tsy maintsy mivavaka mafy tsika e. Raha tian'Andriamanitra rangaha tsy maintsy tanteraka io dia io aza matahotra fa ho tody ihany tsika e. Ahoreny mafy ny finoana. Misy mandondona ao am-bavahady eo izany. Izy izany? Andraso hoe hoay amin'ny 7 ora alina izao. So mba ireo tanora namantsika kosa ary. Andraso jereko e. Aleo fa hiaraka aminao a. Misy lehilahy mijoro io am-bavahady io. Aleo aloha tsy tonga dia manatona iny ka. Ahoana ny ianao izay e? Iza ny tadiavinao? Mitady Andramatoa Rasendra e. Rasendra? Fa izy ianao e? Anatahany. Raha neva avany ambobariny sambainy. Dadatoranay vo? Anatahandra-say ve? Izy indrindra tompoko. Voa izy ry Adrien. Mandroso ary ianao e? Mandroso ianao fa neny koa ne marary e. Irak'Andriamanitra ianao fa nanana eritreritra ny saika hidina tamin'intsy izay izao. Fa marary nino Rasendra? Marary e. Tsy fantatra tsony izay zavatra nataon'izy sy Razaitany. Tena zava-doza. Tsy haiko ianao raha afaka nazava azy. Zany mihitsy nahatongava keto. Tsy naposika efa vomafy toy izao Rasendra. Misaotra an'Andriamanitra tsy dia saoriana loatra. Efa tokony ho tonga aloha mihitsy ihany fa ny aran-doza koa amin'ny fiarakodia nitondra ka tena ny fandona ny taksi brosy anankiroa e. Zany ve? Eny e. Naratra ny atsasaky ny olona tao anaty fiara ary nisy maty roa mihitsy. Ndray fa ianao tsy naninona? Tsy maninona ka. Ny rendoza e. Ka azonao mena fanazavana ve izahay ry dadatoranay vo ny tora izay mihitsy mantsy izao no tena tiako hita e. Mitady azy mafy a. Indrisy. Angamba tsy ho tanteraka intsony izany etaetanao izany anaka. Fa ahoana? Tsy hitanao ve izao za misaona miakanjo maitso izao? Maty angera izay e. Maty namono tena izy. Efa voalevina efatrandro izay. Marina ve? Fa naninona? Tsy fantatro izay tena antony fa talohan'ny ataperany ainy no nitantarany zavatra betsaka tamiko. Zavatra betsaka tsy naposiko. Sady nifony izy. Nifona? Nifona tamin'ny zavatra nataony tamin'ny Liza vadiko e. Raha ny sitrapoko tsy te hisaona na hitomany azy akory. Fa nataony ahoana ny vadinao? Nomeny natao sorona tamin'ny rafanaiky. Liza sy ny zaza anankiray tao an-kibony.
mba hahazoany harena. Ahoana tsara? Raha fanaiky zahay le retiretiny neny teo tsy henonareo ve? Iza fanaiky e? Raha fanaiky le mpimasy malaza be mpanao ody mahery eo atsimona eo Ambaladoria ao e. Ambaladoria? Zay koa le anara-toerana voasoratra ato anatin'ny karnena lehan'ny neny. Nandeha tany izy Razay. Efa nitantarainy Razay daholo. Olona tsy vaniny Razay. Mpamosavy mihitsy. Mahatoa mahavita an'izany tamiko. Anadahany ilay tapo amin'izao. Tena loza tokoa. Sobavy niany ve? Sady be voka ozy izy ianao? Be voka ary kambana ny zaza tao an-kibony. De maty daholo ve? Lehilahy kely ihany. Ny vavy kely ihany. Fa ahoana ny tena fandehany? Tohatra ny tena mahatsiravina be izy izany. Ahoana ny fomba nitondrany azy tany e? Tsy salama be voka liza. Dia nentiny tany. Hoe hotsaboana sy andro voka hono. Mbola mifanalavi-davitra be mihitsy mantsy ny misy anay. Hay izy ity nentiny teny amin'ny raha fanaiky. Razana sisa ny nentiny ho tao an-tranoko. Sy ilay zazamena vavy kely. Kambana izany ny zanako. Tamin'izay izy ny fona ny baradaka ny marina. Efa teo am-pialanaina. Efa taona ty aoriana. Mafy a. Andriamanitro. Tena mampalahelo koa izany ka. Tena mahatsiravina mihitsy. Olona roa izany ny ray natao sorona. Ny reny sy ny zaza. Raha ny tena izy a. Dia ilay zaza mbola tsy nahita masoandro tao am-boka no nolainy. Ary nodidiana manta fotsiny izao ny kibony. Izay ingeny nahafaten'lizy. Jesoa Kristy Tompo, faloziny. Ndray reto. Mampitomany koa izany ka. Tsy dia. Izay ny zava-misy. Tena marina izany. Neny? Nidiran-doza. Rasendra. Manao Rasendra? Efa miareraka izany. Lozako. Tsy fidiny ianao fa voafitaka Razay ianao. Ohatran'ny namitahany ahy ihany. Tsia. Izany diso hoe na nirariana be loatra. Tsy mety ianao ilay sorona farany aho. Zazalahy anankitelo. Mbola tsy voafora no nitadiaviny. Andriamanitro. Angala-tsaza izany? Ie. Raha tsy izany dia ny zanako ilando no entina atao sorona. Ia, lanitro. Tsy vitako. Aleoko maty. Neny a. Tsy mifaty ianao e. Andetsika izao. Iantso mopera sady aka rano voasina. Marina izany. Andeha zao dia zao ihany tsika. Miomanina reo fa andeha aka fiara hanao lavalina tsika. Mahereza reto efa sasa-dalana tsika. Efa manao izay ho afany mihitsy ny sofera. Manao ny izy Orlandy a? Matory izy. Ka mba nahita tory aloha izy rehefa avy nivavaka ho azy aho teo e. Tsara izany ka. Miaritra kely fotsiny sisa dia ho tonga tsika e. Tonga ihany tsika. Ty le toerana. Io ny chapelle Saint-Gabriel. Mbola eo ambony io ny soratra. Écart Saint-Gabriel. Tokely izany a. Izany curé ato. Misaotra anao izay Andriamanitra Andrenanahary. Tonga ihany na dia vaky pneu indroa aza. Izany zavatra izany efa napozina daholo e. Sakana daholo izany. Fa izy ve aloha tsy mihetsika intsony e. Indray mandeha iny ihany. Ka andao aloha izany hitadiny Montpera curé ato e.
tena lany aikintsika ka saika voasava daholo rehefa mety vatandrindrina. Sady ny ainy eo mihetsika be indray. Mila tsy ho voatolony dahatorana sy le sofera mihitsy ao anaty fiara ao izy. Andriamanitro, ampio izay Andriamanitro, ny fanahy masina anao ka nilo anay. Ka rehefa tsy any amin'ny rindrina izany dia any amin'ny tany indray e. Dia amin'ny fomba ahoana nangaditsika azy? Zaho hijery izay fiasana azo ampiasaina ao anaty fiara ao e. Ka tsy maintsy lavahana izany ity trano iray manontolo tiako. Okaloha jerenareo ny sary vaton'ny Anjely Gabriel mipetaka amin'ny rindrina ery amin'ny hôtely ery nge. Misy soratra eo hoe Ange Gabriel le eo ambany amin'ny vato fisaka kely io. Tena marina tokoa izany. Sao dia mba mety ao ary. Tena mino aho fa aleo aloha sokiriko e. Zay afaka tena io le rano io anaty tavoahangy bocal boribory io. Tsy mopera e. Mopera hita le izy. Marina ve? Ie, tao ambanin'ny hôtely masina. Aleo anao mamoaka azy mopera. Ary misy soratra manodidina nge le tavoahangy e. Eny tokoa. Inona io mopera? Rano voasina Nazareta. Zay le soratra ato ka. Ahoana koa izany? Zany hoe mety loharano tany Nazareta zany nangalana azy teo amin'ny toerana nisehon'ny Anjely Gabriel tamin'ny Masin'i Maria. Tena izany tokoa ve? Ninona aloha dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa hita ihany le izy. Reto andraso aloha fa ohatra ny misy boky kely miaraka aminy nge io anatiny io e. Satsy izany ve mopera? Andraso e. Boky kely misy vavaka ity ka. Ary mety vavaka ampiasaina miaraka amin'ity rano ity ngamba? Angamba. Hita soma tsara le rano voasina fa aleo ny mamaly landy bataitsika kato anaty fiangonana hozy izy mopera. Dia manatrika ny hôtely eto izy no ampandritsika fa mopera no hivavaka sy metra tanana aminy. Dia tsika rehetra koa hifanotrona eto. Andao daholo ary. Aokitsika angina samotony daholo aloha e. Aokitsika hivavaka ary. Ry Ray Mora Foindrindro, ianao no nanome fahasoavana ireo nandeha tao amin'ny aizina mba hanatona ny zanakao. Ka androsoniaka eo amin'ny fanjakan'ny fahazavanao. Ka engany ity mpanomponao ity mba ho afaka mifitaka sy ny lainga ary ny fatorany ratsy isan-karazany. Ary ho mafy orina amin'ny marina mba ho zanaky ny fahazavana hatrany amin'ny mandrakizay. Mba tsy mihetsika tsony kosa izy amin'izao mopera mametra tanana amin'izao ko. Aleo aloha tsika mangina ihany e. Ry Jesoa Tompo, ianao ny fahazavana marina manazava ny olombelona rehetra. Koa engany ny fahamarinan'ny fanahy masina mba hanafahanao an'ity mpanomponao mijaly ambany zioka ny demono ray mibeny lainga. Rehefa izany dia mba atao feno zoto higioka ny hafaliana amin'ny fahazavanao ka ho vavolombelon'ny finoana feno toky ary tsy ho resikena maso fa ianao velona sy manjaka amin'ny taona mandrakizay. Amen. Toy ny nofinofy reka izy izany nahazo azany. Misaora ianao an'Andriamanitra lehibe eny dia miorena tsara ianao manomboka izao a. Aza matahotra ianao anaka, manome toky ianao a. Andriamanitra omena toky tsara dia manompo azy arak'izay tratry ny herinao. Ny sandry maherina nafaka anao tao andavaka Satana.
Mibeba tsara fa mbola mamindra fo izy. Endre atokanatry ny sisy zao e. Tsy andro tsy antelo tsony ahy e. Efa matanjaka tsara ankehitriny. Fantatro ny lalakizorako manomboka eto. Vitany amin'iny e. Ny ho avy atrehana. Fa mety aminareo mianaka ary lova ny toerana ato e. Tato mantsy ny eritreretiko hoe hametrahana anareo. Edre, aiza indray moa misaotra an'izao e. Trano malalaka be ty ve retsy. Misaotra betsaka aloha e. Tsy sisoranao re zany e. Mipetraka ato nareo mianaka, trano efa misy fanaka ty. Mino aho fa ao daholo izay ilainareo. Ny ary efa tsisy azo raisina intsony fa efa mahay tanteraka daholoko. Tsara koa aloha na mainy tany e. Aleo mahay mihitsy fa toerana fehezan'ny devoly. Ny fitaovam-pianarako fotsiny nampalahelo aho. Fa hoana tokoa noho ny atombohan'ny afo sole. Ny tsena hono no mahay voalohany e. Ay. Asa izay nataony tao. Izy aza saika matiko. Za kosa hoa manao hoe Andriamanitra mihitsy ngamba ilay efa nandoro azy sy fantany vao afaka nen'ny landy. Izay mihitsy e. Noravana izay rehetra avy aminy. Fiainam-baovao zao. Arodana tanteraka izay sisa tsy nikory dia diovy nanaovana fitaovam-bavaka satria taninareo ihany io. Rehefa avy eo dia afaka andrenana vaovao indray hipetrahana na hampanofainana erinany arak'izay tianareo ihany koa. Marina mihitsy zany Andraselina zany e. Fa zao aloha anokafako tseninareo hivelomanareo mianaka. Ianao no hivarotra satria landy mbola hianatra ihany, mbola nalabaka izy. Eny, misaotra anareo amin'izay rehetra nataonareo rehetra fa tsy voavalinay mianaka fa Andriamanitra ny hamaly azy. Na dia nifahasaranareo tamiko fotsiny aza angeraka izy dia tena tsy hitako izay atao e. Tsisy isorana izany rineny a. Aty dia nge nataonay teo anatrehan'Andriamanitra ary fitiavany. Sady izay koa nge tsy nandray an'ilany toy ny olon-kafa fa toy ny rahavavy. Izany mihitsy. Ary toy ny anabavy koa ny lohatra amin'izao. Izay mahasoa ataon'Andriamanitra e. Fa zao tokony asitsika fitsangatsanganana kely. Raikitra e. Fa tsy makany miarina arivo ny tasy tsony Sady tsy miana tsimoany koa Fa ahoana? Tanindrazanareo nge any tsimoany ry nen'ny landy. Na hoela na hoaingana tsy maintsy hohaninareo. Ohatry ny tena matololo ako. Neny sy ny any aminareo nge mbola mifanelanelana lavitra. Mbola resy ny asan'ny maizina ianao matahotra an'izany. Za aloha tsy matahotra. Manana an'i Jesoa Kristy iaro. Eny, izay any ireny any aloha mbola tsy fantatra fa tsy izao kosa aloha e. Eny re olona, tsy hoany amin'izany rehetra izany sika fa toeraka hafa mihitsy amin'ny sabotsy. Zay fotsiny amin'ny sabotsy dia ho hitantsika eo zay. Zay zany. Fitaozoma daholo ny fikarakarana no entina mivavaka alahady sady mbola vakansy zao. Eny ary, sady za koa anatitra voninkazo no anaty labian'ny am-piangonana amin'io. Ny farana teo sorona. Diampeny ny razanabary voangilalao Joséphine. Lovelomin'ny lanto. Miravo. Oly. Fredline. Anjarlivo. Niaraka tamin'ny Faly. Rakoto. Sinez. Ary Jean-Jacques. Tovy razana mamonjy no nandray feo. Anjarlivo no nanatotosa.